Paul says he chose us in him, the church, before the foundation of afatra torin mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe Isiraely sy ny fiangonana laharana voalohany ny 5 martsa 1770 tao Branham tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. My holiness is nothing. His is perfect. Tamilay tabernacle kely fahiny ary efa niverina ibetsaka nandritra ny adiny ray na roa na mety hoe nanao fivoriana zany fa sambany azy zao no miverina nataiza ka hoe hiezaka hiazona fifohazam-panahy. Anio ariva no anomboantsika ny fifohazam-panahy raha ny hevitro dia tsy midika eny hoe fampidirana mpikambana vaovao. Ny fifohazam-panahy dia tsy midika hoe misy andiany be miovafo na dia hoe miaraka fifohazam-panahy azy reo zavatra reo, fa ny fifohazam-panahy dia famelomany indray an'izay efa nananareo dia ny atonga azy ireo ho velona indray. Ary eto za manana pastora mahafinaritsika eto Rahalahy Vilna izay mipetraka amin'ny seza eto anoloana somary faripeo izy anio ariva no mikoaka ary ataoko mihitsy zay tena azoko aina fanaoko ny fony ateto za no pastora, za no mpitarikira, za no mpitady rakitra, za no nandonitrosa, za no mpiandry varavarana ary za no mpandrafitra za no nanadio olona velona teo amin'ny fatana sy nanao ny rehetra tokony atao ary keo ny asa atao amin'ny orinasa-mpanjakana teo anilan'izany. 17 taona tamin'izany no na teto ary tena faly any amin'izao rafitra fa iny teto anio arivo zao ary azo antoka fa tony ny trano naterahako ny eto tsy dia hoe mendrim-pidarana hoana nefa dia ary tsy hoe goavana be nefa dia atao trano ary matsiaro tena mahazo aina ka dia faly tokoa any amin'izany. Ary eto ny makasika ny fihevorintsika dia mety nanokana Takariva 5 sika hatramin'ny alady arivo ary ampianatra avy amin'ny soratra masina sika ampianatra eny eo amin'ity fampianaran'ity dia tsy isy zavatra hafa afa-tsy ny baiboly eny avy eo eo amin'ny fivoriana eny tiako tena atao mazava tsara hatramin'ny voalohany zany eto mba hananatsika n'ilay tena fototra aingana. Inoky ianareo fa zay aloha no tadiavintsika ary ho hitatsika ny fitsipika sy ny fepetra ary ny zavatra ataontsika mialoha ny anaovantsika ny vavaka sy ny anomboana ny fivoriana ary ankehitriny dia mikasa raha sitraka ny tompo miresaka anio ariva makasika ny fiangonana ka Takariva 5 makasika ny fiangonana ny ariva voalohany anio ariva dia Isiraely ao Egypta ary pitso ariva raha sitraka ny tompo dia ny eo amin'ny rahamasina mena avy eo ny ariva manaraka teo anatriany menarana varahana avy eo ny sabotsy ariva tao Kades Barnea ary amin'ny alady ariva tiatsika nitondra azy ireo ao an-tanindrazana ary ho fampianarana soratra masina io rehetra io ka eto ny baibolinareo satria itety soratra masina tsotro zao sika. Maro ny atsy voaraiko mba hivavahana ho an'ny marasy sisa saingy somary nisitaka kely tamin'izany ny tena miesaka ny ampifantoka ny saiko irery any eo amin'ny fampianarana ny baiboly reny tsy fantatra zay atao tompotsika eo ampiandrasana ny antso ankanisana any ampitan-dranomasina zay ho any ampitan-dranomasina no veriko fa ho fotoana mahafinaritra izy ty angamba rehefa vitsy zao mety azo aina kokoa Rahalahy Vilna amin'ny fotoana io ka afaka ndray manombokeo mihitsy angamba dia anoy an'izao fifohazam-panahy zao tiako hita mitohy hatramin'ny Pasika zany ary tiako isy batisa maro eto ny maraina amin'ny Pasika tsy mahafinaritra ve zany dia ny fotoana ahitana andiany lehibe atao batisa. Inoko fa misy an'ireo zatovy tanora atao batisa eto ary eto raha mbola miresaka mahakasika ny zatovy tanora eny manana vahiny vitsivitsy sika ataoko fa tsy fantatro hoe iza ny paketo ary iza tsy fantatro tsotro zao zay. Ny toko 12 no anomboany ary ho anareo zay manana pensily azo sy taratasy manana baiboly fanampy ny vitsy sika raha misy te anaraka anay eo amin'ny soratra masina kamily zany ahafaly ray amin'ireo zokiolona ny etondro zany eny aminareo amin'izao fotoana zao raha anangana ny tananareo ianareo manana baiboly 5 na eniny sika eto. Ary eo afireo dia testamenta vaovao fotsiny rahalahy nefa saiky testamenta taloha no isy anio ariva.
teo amin'ny fandalinana ny soratra masina za de nampangaina ho tena mpampiasa tandindona ny mampiasa tandindona de ny fakana ny taloha ho tandindony vaovao ambarako anareo ny antony anaovako an'io zao no antony ndraindray angambo reo teny mavesatra zay izandreo mpandalina sisisy omena ny baiboly araka ny fomba fitenina ny fanonona azy mafapo ny fakako ny King James na fitako namakivaky teo am'ireo zavatra ny famafao kokoa no reo fantikateny hafa rehetra zany ko de zay fotsiny fomba inoko azy ary inoko fa ny soratra masina rehetra de mampianatra fa ny testamenta taloha rehetra de aloko ny zavatra ho avy no zany raha misotra manadrify an'io rindrin'io ah ka eo alohakeo ny aloko de io no anambara zavatra mitovy amin'ny tenako rehefa ho tonga eo aneo zany raha biby manatongotra efatra na ko hoe vorona na inona ny aloka no anambara zany ary ny testamenta taloha de aloka na tandindony testamenta vaovao ny testamenta taloha rehetra de nanondro ny Calvary inoko fa miaraka amin'ny fanampiany fanamasina hoe mandritra ny herinandro avy zao afrina tsy malala fa azoko profony fa ny toko tsirairay eo amin'ny testamenta taloha de nyresaka ny amin'i Jesosy Kristy ary tanteraka tao aminy zavadrehetra ary sika ao aminy de feno tena tsotra tokoa ny nanaovan'Andriamanitra an'io ao amin'ny Kristy sika de feno eny niezaka namonjy ny tenany foana ny olona ary nanao zavatra maro isan-karazany mba mijenony ny tenany avy amin'io saingy tsy mbola nisy mihitsy teo amin'ny testamenta vaovao ka hoe avy amin'ny asa taon'ny tena manokana io fa tamin'ny fahasoavana ny namonjenanareo tamin'ny alalan'ny finoana za ihany no afaka amonjenareo de ny fahasoavana eny nampanangatanana votsy ela tamin'ny tsy fahalalana hoe iza ny mpikambana eto amin'ny fiangonana ary iza tsy mba ahitana ny avon'ny kristianisma misy eto ary to hita fa saika sivy amin'ny sivy folo isan-jato eo ny kristianina eto anio hariva ary antenaiko fa mba ho isan'ny sasany ankehitriny eny ny bokin'ny Genesis de ny toko vo ho an'ny baiboly io nisy tany ampiandohana ny teny hoe Genesis de midika hoe fiandohana ary eny raha pitsoariva voatery ny akeo amin'ny Exodosy sika raha ndray ny zanak'Isiraely fa ny teny hoe Exodosy de avy amin'ny teny hoe natsona iala ivoaka teo am'ireo zanak'Israely de nisy Exodosy teo amin'ny Exodosy nizy ireo de ny fivoahany ny Egypte ho any amin'ny tany nampanantenaina zay nomena Andriamanitra azy eny mba hananana ny tena endrika misy ny fiangonana teo ary ka moana ny tandidony zany ho an'ny ankehitriny de tsy maintsy miverina amin'ilay voy anareo mba hitondrana azy hoe eo amin'ny Exodosy alohan'ny afahany anany Exodosy eny ianareo na nitondrana an'io eo amin'izay ahafahanareo mahita ny toerana misy ny fiangonana sy ny fomba niorenany tao Egypta aveo de ho hitanareo ny fomba ny antson'Andriamanitra azy ireo nivoaka koa mandritra ny farany herinandro ary de anivatsiva ny soratra masina toy zany sika fa nio arivo sika de te ampiasa soratra masina betsaka tokoa raha sitrapony tompo eto amin'ny fampianarana eny ny zavatra voalohany tiatsika afantarina avy amin'izany de miantony ity misy zavatra lehibe indrindra hitako teo anivon'ny vahoaka kristianina maneran-tany de nitahotra matahotra foana izy ireo ary rehefa misy aretina kely mamely de matahotra izy ireo maro ka manontany tena indraindray fa miaraka aminareo aho zao sangeto ny zavatra izahako atao an'io hariva ary amin'ny herinandro avy ty de niezaka ndroka nitahotra io hiala amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra eny anatona ianareo ka anao hoe herina labranam minao zao a eny minao zato a tsy misy afa-tsy fomba tokana ihany anaprofony zany eny tsy afaka hetehitra amin'ny fatsapan'olo-kafa amin'ny fombafomba ny fiangonana hafa profo tokana ihany misy eo amin'io rehetra io de ny tenin'Andriamanitra
eny raha milasa zavatra iray ny ten'andriamanitra dia tsy maintsy loko ho fahamarinana io. voatsela nisy mpitolo teny tanorana anatona ary nisy tranga-javatra nambarany dia nolazainy fa nivavaka any amin'io izy ary nolaza izy fa nanambara taminy tompo fa toy zao ny fandehany dia nijery azy kely aroy ry ralahy tena mahafinaritra zany ankasitrahako ny tompo raha nanao an'izany taminao saingy avelao ilaza zavatra aminao misy mifanodry zany ozy fahitana avy amin'andriamanitra io tsy afaka avy amin'izany ralahy satria mifanohitra amin'ny teny eny tsy maintsy porofotsika avy amin'ny soratra masina ny zavadrehetra fa tsy zay raha mifanohitra amin'ny finoko zany nefa afa nolazain'ny soratra masina dia marina ny any soratra masina fa diso hitanareo marina foana ny soratra masina ary ny fomba tokana afanareo mavita zavatra dia ny fiverenana eo amin'ny soratra masina eny tsy zany ve eny tiako ny mandreanareo manao amena rehefa inonareo zany hitanareo ny amena dia midika hoe hotoany zany eny tsy afaka sika ny nisy nanontany andra iandro iny eny androany mihitsy azy ny amin'ny olona iray zay tena olona nanana fombiazana teo amin'ilay zavatra nataon'izy ireo ary ozy ralabilina tsy maintsy ao amin'izany ny tompo tsy eo izy ozy maso fanahy maro voavoja ry zareo tsy afaka isy zany satria raha izany no izy dia mifanohitra amin'ny teniny io tsy ilaza zavatra iray eto andriamanitra aveo ilaza zavatra hafa tsy hiteny afa-tsy zavatra iray ihany izy hatramin'ny farany hitanareo tsy mahay mandainga andriamanitra tsy mety diso andriamanitra toy zany ny teniny mba ho andriamanitra ilainy no faratapiny hitanareo ary eo amin'ny ankehitriny hoy ianareo tsy eritreretinao ve fa raha nanao zavatra iray andriamanitra eto ka na dia milaza aza ny teniny tsy nilaza ny baiboly fa izay manaisotra na manampy zavatra amin'ity boky ity dia sorina ao amin'ny ao amin'ny bokyny fiainana ny azy koa dia zay no antony izay foana eo amin'ny zavadrehetra tsy avy amin'izay trakefa na no zay indry zavatra misy fa araka izay lazay ny ten'andriamanitra eny eo amin'ny testamenta vaovao hoy paoly na izahay na misy anjely avy any an-danitra no tonga ka mampianatra zavatra hafa no zay efa renareo ny galatianina ray valo zany raha tianareo ray tsy natsoratra aoka izy ho anareo ho voaosina koa no zany andesika hiveryneto ary andray ny tany am-piandohana mba hitantsika eo fa tena azo antoko ty teny ity eny ataovy an-tsainy zao ary raha mitsipona manerana an'ity baiboly ity sika dia ho hitanareo fa miodina mora ny nifiny kodian'andriamanitra nefa azo antoka mety atapitrisany kilometatra lavitra any ny fahitana azy nefa dia mifikitra tsara eo foana io ary hoeto zany raha iandroany eny natoy inona mety raisy fotsiny ane zay mety niriko teto raha nanapitaosika eo amin'ny enina na valo volana eo mba andalinana ny baiboly eto andraisana ny bokyny genesis ka tsy ala mihitsy amin'ny genesis ary inoko fa ao anatin'ny telo na efatra herinandro andalinana ny genesis eo no ahitanareo ny fomba fifandraisany tsiraray amin'io manerana ny baiboly ny teny tsiraray eo amin'izany eny efa roa taona zao no nandalinako ny genesis ny tenako manokana nefa mbola eo amin'ny famakiko fanondroany anio nefa tsy nahavita ny atsasany akory azy eny nisy nandany herinandro maromaro aho teo amin'ny andinindroa na telo fotsiny anitanareo amin'izany fa atao amin'ny vo io raha tianareo fatarina hoe karazam-bokatra ahoana no azonareo na hoe ino io mitsireny atsah io dia miverenaka jereo ilay vo fa ny vo dia amotsotro zao arak'ilay maizy azy amoa araka ny karazany zany ny katsaka dia amokatsaka ny tsiparifary ny vary na inona motsotro zao arak'ilay na izy ny vo zany ary reo fivavahana sy etsika rehetra misy reo zavatra toy nisy marehetra misy amin'izao andro zao noho ny fahasoavan'andriamanitra ny tsiraray amin'izy ireo dia voasoratra ato amin'ny genesis arak'izay ny andohany io tamin'izany saingy nazo anarana hafa fotsiny io nefa jereo ny fiasan'ny fanany nisy tamin'izany andro zany ary jereo ny fomba fiasany ankehitriny dia ho hitanareo fa zavatra mitovy mihitsy io ary ry sakaiza manaitra tokoa ny sasany amin'izany hogaga anareo no ny fahafantarana fa ny sasany amin'ireo dia eo amin'ny sehatra ara-pivavahana ambony indrindra eny
jereo fotsiny fa na io toinona nitoeran'izany ray teo am'kainy toinona namakivakiany zany atreo amin'ny am nivoaka atreo amin'ny nimrody atreo babilôna nivoaka atao babilôna nidina nivatsiva atreo am'ireo andro ny aviany jesosy de ireo mpampianatra sy mpandalina baiboly nefa diso tamin'ny fahafantarana ny tompo jesosy kristy ary teo izy ireo fa nijory teo manapaizana voafatona lehilahy masina sy marina na alalany teny de ny litera rehetra teo am'izany na nitoerana anisan'io na ny fomba nanoratana azy na alala tsy anjery an'io rehetra io ndorona ny boky rehetra sy sisa sady ny lainy nateraka teo amin'ny taranak'olona manokana na ny fisoronana mba ho tonga na misy foko mba ahafahany tonga mpisorona reo mpandalina voafatina reo mpianatra seminaire am'izao ohatra zao dia maivana raha teo anatrean'izy ireo na izany azy anefa de diso tamin'ny fahafantarana jesosy ary noho nytompo jesosy efa olona masina izy ireo fa hoy jesosy avy amin'ny devoly rainareo ianareo hoy izy misy fahafantaranareo ny herin'andriamanitra ny mahadiso hevitra anareo na koa ny ten'andriamanitra azonareo an-tsaina ve ny atsony tompo jesosy kristy andreo mpandalina masina sy marina ary mpianatra baiboly hoe devoly nefa natao zany areto raha iverina anareo de ahita nytoerana ny avy zany ary jereo eo petsehana amin'ny hery matsiravina maneran-tany zany am'izao mandro zao tsaratsara ho anareo ry lalako ry anabaviko ny tandrina ny am'izay inonareo ary aza manambany mihitsy ny herin'ny satana eo amin'ny famitahany aza manambany azy mihitsy fa malama tsy misy tozany izy ary fanahy antikristy de tsy ny communisme tsia ny fanahy antikristy de tena manakaiky an'le tena zavatra ka mitaka ny bofidy raha azo atao nilaza zany jesosy Matthieu 4:20 fanampivavaka io eny kanisabela de prala ny goaika sy ny voromailala de nipetraka teo amin'ny fiantonany ray any Esau sy Jakoba de prala Judas jesosy de tao amin'ny fiangohan'ny ray any ny ray mpitoroteny ary ny ray mpitambola hitanareo fa teo foana ny famitahany laingy any kainy lay nambarany satana ny eva de marina sy folo isan-jato marina sy folo isan-jato ary ny laingy azay ianareo ambara toinona no efa nandresako lehilahy maro sitaka tamin'ny soratra masina mba hialana fotsiny amin'ny mamely ny teolojian'izy ireo zany hitanareo fa raha mariny ty ampahanty de mariny ry ampahandry aoko sika nambatra an'io ka mpifanitsy azy manerana ny baiboly manontolo eny tany ampiandohana andriamanitra rehefa tsy manam-potoanany am'izao sika ny iverenany eo kanefa de anomboka eto amin'ny andohan'ny fiangonana sika ary teo de fony andriamanitra eny ny teny hoe fiangonana de midika hoe natsona ivoaka olona voantso ivoaka ary inoko fa any amin'ny anara-piangonana rehetra ety ambany lanitra am'izao andro zao de tsy maintsy misy olona mahafinaritra any amin'ny tsiraray amin'izy ireo ary inoko fa raha tonga jesosy de ho andiany natsona ny voaka zany ary inoko fa lavitra be ny hovonona amin'ny fiavin'ny tompo sika raha mbola ny fiangonana ihany no resahana ny toerana misy atsika de tsy vonona ho amin'ny fiavin'ny tompo tsy vitatsika nino ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ary mbola latsaka zany hoe akarina tsy maintsy isy zavatra hitranga eny raha misy miresaka ny amin'ny fampakarana de oreo ino ny zato resanao ny sasany am'ireo olo reo de mpikambana amin'ny fiangonana resao ny fanasitranana avy amin'andriamanitra tsy minao an'izany ahe tsy afaka hita izy ireo oreo ataoko fa fanakarany eritreritra no ataony am'ireo ahoana ny mety ahafahany olon'io andeha amin'ny fampakarana ahoana no ahafahany hitsangana amin'ny maty nefa de tsy misy ahitana hoe avy aiza no ampitsangana azy tsy misy zavatra anangana azy eo finoana amboamboarina fotsiny io eritsaina raha hoy ianareo inoko fa jesosy kristy ny zanak'andriamanitra de tena tsara zany nefa rahalahy raha tsy avy ao am-po zany eny de ara-tsaina fotsiny ary tsy afaka ivoaka avy ao am-po io raha tsy efa manambarana io ny fanahy masina nilaza jesosy fa tsy misy olona na nilaza ny baiboly fa tsy misy olona afaka ilaza fa jesosy ny kristy raha tsy amin'ny alala ny fanahy masina ary tsy afaka ilaza zany avy amin'ny tenanareo ianareo ilaina ny tenena ny fanahy masina an'io aminareo jereo fa fony jesosy rehefa niteniny aminy peteraka nanao hoe ianao ny kristy zanak'andriamanitra ozy sambatra anao ry simona barijona fa tsy nofa mandrany nanambary zany taminao fa niraiko zay ny an-danitra ary hoy ianao ny petera ary ambony ty vatolampy ty no ahoriko ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy aresy azy tsy zany ve ko de hitanareo no misy atsika ankehitriny hiditra amin'ny fotony sika zao ary ianomboka tany ampiandohana nandefa antso andriamanitra ary ny antso ny vahoaka ny ivoaka teny mafiloatra viara lakoko sa tsy de mafy somary mafiloatra miaila tsiny aho tena mamoaka feo tsara ty zavatra ty
lefa zatra mitory eny am'ireo trano be fiompiana sy efitra malalaka na eny ivelany sisisa ary ataoko fa nika mafy loatra tsy nika mafy eo aminareo koa no tiako atao koa ao am Genesis ny toko 12 manomboka eo amin'ilay iandohantsika sika ny bariva ary ony tompo tamin'ny Abraham mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao akany amin'ny tany zay asehoko anao dia atonganao firenena lehibe sady itazy zay manisy soanao sy lehibe ny anaranao ary ho fitahina tokoa ianao ary itazy zay manisy soanao fa anozona zay manozona anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany. Abraham niala tany Babilôna izy niaraka tamin'ny rainy nidina tany Sinara ny Sinara ny lohasan'ny Sinara teo am'izay nalian'ireo fanahy maro taorinina ravany Babilôna na ny sin'ny fikorokoroany ny rain'ny Abraham ny ray aman-dreniny no nitondra ny Abraham sy ny havany nidina tao Sinara fa teo amin'io tany rehetra io teo anivon'ireo olona rehetra eo nahita sitraka teo amin'ny lehilahy ray Andriamanitra na nisy lehilahy ray nasitraka tamin'Andriamanitra zay no izy eny tiako tsikaritra reo fa milaza ny fiandohan'ny kristianisma teo amin'ny fiangonana io ary tiako tsikaritra reo fa tsy hoe nisy zany satria lehilahy tsara Abraham fa satria nanavaka sy nifidy any Abraham Andriamanitra tsy Abrahama no nifidy an'Andriamanitra Andriamanitra no nifidy any Abraham hitanareo ve zany ary ankehitriny jereo tsara eny toy nisy tam'izany toy zany koa ny ankehitriny tsy anareo no mifidy an'Andriamanitra Andriamanitra no mifidy anareo eny mety sarotra renesiny zao nefa misy tiako tsikaritra reo vantany vao vita ny safidy ny fifidianana dia nisy ny fisarahana tamin'ny zavatra hafa rehetra raha vao miantso izy mifidy izy miantso izy aveo rehefa miantso izy dia mampisaraka anareo amin'izay rehetra mifikitra eo aminareo zany no manaprofo fa tsy raram-piangonana io tsy hoe olona roa na telo miaraka io miandry ny tsiraray isam-batan'olona izy amen raha isam-batan'olona amin'ny olona tsiraray zany tsy hoe satria voavonjy ny reniko dia voavonjy fa no Andriamanitra nifidy tao amin'ny Kristy tiako hitanareo zany tsy anareo no mifidy ny tenanareo safidinareo io natoy nabetsaky ny vavakareo fony anareo namadika pejy vaovao tsy misy idiranareo zany fa Andriamanitra la rehefa mahita ny famarinany anareo hoy ianareo nitianao lazaina aveo hoe tsy zany nitodika tamin'ny tompo tsy tompoko tsy nisy fomba mihitsy mety nitodianareo tamin'ny tompo ny toetrareo rehetra ny maizy anareo rehetra dia nanohitra an'Andriamanitra Andriamanitra no miantso anareo izay foana ny fandehany tao misaedena rehefa nanota voalohany ny olona dia jereo any ny toetrany mpanota miafiny fa tokony hoe Adama no miantso an'Andriamanitra nefa miafiny Adama ary Andriamanitra no miantso any Adama hitanareo zany zany no toetrany mpanota miafiny mandositra makao ambadika ny zavatra iray fa Andriamanitra kosa miantso la fahasoavana mahagaga Andriamanitra no miantso ary mariny eto ho ianareo any Adama sefo zany mitovy foana nanerana ny baiboly rehetra ho Jesosy tsy misy mahay manatona raha tsy tao ray izy zany ve eny teny zany ary zany no fomba hitiavantsika azy ny teny dia fantatrareo eo ny toerana misy anareo
firy am'izay manatrika eto de no kristianina ny ariva ka malala ny tena no kristianina hoe misy zavatra milaza ao anatinareo ao fa kristianina ianareo zany de eny ary hitanareo koa ianareo ny tokony olona sabatra indrindra eto tany tokony inonareo fotsiny zany la atsotra be io raiso ny tena andriamanitra ho an'izany eny alohan'ny hafanareo tonga kristianina miantso anareo andriamanitra fa tsy hoe ianareo niantso an'andriamanitra andriamanitra niantso anareo eny niantso any abrahama izy ary izy no raintsika rehetra tamin'ny finoana mario eto ninona zany hoe ry abrahama eny fifidianana zany tian'indry mafy ny amin'ny fifidianana io satria famarinana zany eny tsy nataonareo zany tsy tonga kristianina kisendrasendra fotsiny ianareo satria efa kristianina ianareo talohan'ny nateto amin'ity zao tontolo zao ty ianareo talohan'ny nahaterahanareo de efa nanokana anareo ho kristianina andriamanitra hatrany amin'ny saidenina hatramy talohan'ny nanorenana zao tontolo zao ianareo zany marina very rahalahy zany ny famarinana andriamanitra talohan'izay mety nalalanareo na inona na inona misy fotoana nalalanareo nefa maizina manoloana zany ny sainareo ankehitriny anankiray ihany no lehilahy teto an-tany ka nalalany amin'ny fisiny tany aloha de jesosy zany hoy izy mankalazahara eo de amvoninahitra ny rahako nanana taminao talohan'ny nandrenana zao tontolo zao fa izy ilay andriamanitra tonga vatana koa afaka niverina tany aloha izy ka nalalany izy tam'izany fa nysatsika no amazinina ny amin'io saingy efa voalahatra sika voatendry raha teo fantatrareo ve ny hoe voatendry raha teo ny fiafarany diany zavatra rehetra de efa hitan'andriamanitra raha teo amen tsy ronono maivany zany maryo ataoko fananaitra anareo zany tsaratsara raha andalovantsika kely io mamadia miaraka amiko amin'ny fesianina ny toko voalohany ary andehantsika mahakely fotsiny satria matahotra fandrao disonio anareo ka eritreretinareo fotsiny hoe zany o milazan'io tsy za io enoy tsara eto hidina hatreo amin'ny fiangonana sika afaka fotoana fohy na afaka kelikely eny paoly no miresaka eto efesianina voalohany mitodika mivantana mihitsy eo amin'ny fiangonana izy zany no ataotsika nio ariva tsy ho any zazakely izy ty ho any zay efa lehibe zao fa tsy ho any zazakely madinika manana anakiray kely vao nianatra nadia itsoatrany hoe tsy ozy bomy de mijery izy de miarina ary veriny fa zavatra lehibe no nataona nisy fotoana nato zany saingy efa lehilahy ankehitriny nareko ny zavatra momba ny fahazazana ankehitriny tsy maintsy tonga eo amin'ny tena fotom-pampianarana sika tiako ny fivirinana misika toy ny fahiny eo amin'izay te afatsika tanana de mika sy mandalo fotoana mahafinaritra ka manao fiviri dehibe feno hoe sisisa mifalifaly sy mibitabitaka toy nisy tam'izany nefa andraso any fa rehefa tonga eo amin'ny fotoana fampisehokery anareo de tsy fantatrareo kory ny misy anareo andesika verina ary ahitany amin'io andesika ijery ny mahatonga atsika manao an'izany andesika iverina eo amin'ny fotony ka hita ny toerana misy atsika paoly apôstôly ny kristy jesosy noho ny sitrapon'andriamanitra tiako tsotro zao zany seminaire no naniraka noho ny sitrapon'andriamanitra mamangy ny olona masina any efesosy jereo tsara ny olona irisahana an'io zay matoky ao amin'ny kristy jesosy jereo alefa ny avetrany eo amin'izy zany tsy eo amin'ny mpanota tsy eo amin'ny zazakely fa ho an'ireo zay efa nialehibe paoly apôstôly ny kristy jesosy no ny sitrapon'andriamanitra jereo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo isaorana ny andriamanitra rainy jesosy kristy tompontsika zay nitahy antsika amin'ny fitahipana rehetra any an-danitra tao amin'ny kristy jesosy la hitanareo ve niresahany eto tsy eo amin'ny andehana zazakely fa ho an'ny olona zay napetraka ao an-danitra ary efa voataha eny hoy izy mahafantajavatra ianareo efa nampianariny ianareo ary efa voavonjy
nefa teteny aminareo ny mahakasika an'io rehetra io aho tiako zany ary anareo tiako ny ametraka kely vetivety ny tompotrareo ao an-danitra fa tsy voafaritra eto an-tany hoy izay ankehitriny tiako ambara aminareo ny antony ty anome kely anareo tosika kely fifaozam-panahy kely fanetsehana kely amen tiako ny fanetsehana somary mampiorina anteny zany indrindra fa rehefa fantatrareo ny toerana zay ahafahanareo milaza ny zao nolazainy tompo ankehitriny te resaka aminareo ozy de nareo zay mipetraka ao an-danitra ao am Kristy Jesosy ka samy voatata am'ireo fitahim-panahy rehetra de reo fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra voaseho reo fanasitranan'Andriamanitra reo faminaniana sy reo zavatra maro miseho eny ianareo efa olodehibe te resaka aminareo ho anareo no itenenako an'izao ankehitriny zareo araka ny amen eny eto la izy ateneko zany fa tena amela an'izany tena iletika tsara mihitsy satria asoanareo zany ka mety hitsofoka mihitsy hatrany anaty taolana araka ny fidianany antsika tao aminy iza ny nanao zany nandrean'ivy de tonga tsy anareo mihitsy fa izy no nifidy ny milaza lasa ny fidy antsika fiangonana tao aminy hatramin'ny viny zany ry Paoly tamin'ny herinandro lasa sa fony anao niazona fifaozam-panahy tsia fony tsy mbola ary ny fanorenany zao tontolo zao eny tena to afaky hitainginy eo ambony rahona ny tena hitanareo inona ny nataony izy no mifidy antsika tao aminy Kristy talohany nanorenana zao tontolo zao iritsika raha nanam-potoana kely akanisany eo amin'ny Joba fito amby telopolo ka hita eo nolazany hoe taizy ianao fony anametraka ny fanorenany tany talohany nametrahako ny nanorenana zao tontolo zao ambarahoany nanorenana ny vodiandriny ary taizy ianao raha niaranira ny kitany maraina ka nioby hafaliana reo zanak'Andriamanitra hoy izy tamin'ny Joba miskina ary ianao tahaka ny lehilahy fateresaka aminao eto milazy Paoly fa izy no mifidy atsika tao aminy de ny fiangonana talohany nanorenana zao tontolo zao eny jereo tsara mba ho masina sy ny famasina atsika manokana hoy ianareo miny any olinesa ve anao raha BRANHAM azo antoka saingy tsy nia fa niazy tsinitsinina ny fahamasinako fa izy no tanteraka koa de hoy ianareo eo inonao ve ary fa azo ataony misotro na tsy nilazany mihitsy jereo fa ny voambary de tsy afaka moka afa-tsy vary tsy afaka moka tsy parfary io tsy misy fandrina ao aminy tsy misy fiainana amoahany tsy parfary ao aminy ary ao amin'ny Kristy Jesosy sika aza mety ho fitahana fa tsaratsara ho anareo ny andinika tsara an'izao eto hitanareo raha tsy mitsahatra milaza ianareo hoe za tsy manamelokany manao an'izao ary tsy manamelokany manao an'zato reo zavatra zao tontolo zao ve eny andratra kely anareo ho bangoky hiakatra ny volonareo zay anefa no profo azo antoka fa tsy mbola teo amin'ny Kristy ianareo tsy mbola nateraky indray zay ty zao tontolo zao na reo zavatra zao tontolo zao de tsy ao amin'ny akory ny fitiavan'Andriamanitra eny raha miala tsy manao an'io fotsiny anareo satria hoe fantatrareo fa tsy tokony hanao an'io de zany ny famantarana fa tsy mbola tonga taizataiza ianareo hatreto rehefa manomboka maty ao anatinareo zavatra io ka miala ny toetra manao an'io ary misy olokafa ao ary zany de tsy afaka moka afa-tsy alay faniamasina atao amin'ny Kristy no ao anatinareo ka mamoaka fiainana toy ny any Kristy tsy misy am'izay ataonareo fa zay nataony nifidy an'izany talohany nanorenana zao tontolo zao izy nisy nana hoe fantatry fa voavonjy satria niala tamin'ny fifohana tsy zany no antony natonga ho voavonjy tsy zany no antony natonga anareo voavonjy anareo satria nifidy anareo talohany nanorenana zao tontolo zao nivonjen'Andriamanitra zany no ampianarany soratra masina amen eny hitanareo fa manomboka mahitsy sika hoe tsy sika io fa izy zany
hitanareo izy no mifidy atsika tsy afaka laza abrahama hoe esoran'andriamanitra tafidina ny ala teo amin'ny tilikabony babilôna halleloia izany no antony aminjena ho namonjy an'io andiany manontolo io izy raha izany raha zay no natonga azy ireo nanao an'io hitanareo tsy zay no nataony nifidy any abrahama izy ary zany no tena fiandohany ny famonjena antsika zay nomena ny olona rehefa niantso azy izy ka nifidy azy ary nanendry raha teo sy nampanantena azy ary nanao fanekena tamin'ny abrahama sy ny taranany mandrakizay eny afaka androsy azy sika eto ary amaky ny toko ray manontolony amin'io saingy tsy manam-potoana sika eny Andriamanitra no niantso jereo fa fony niantso any Abrahama izy teto de tamin'ny fifidianana no niantsony azy tsy nozaina izy azy fa nozaina izy an'Andriamanitra ary niantso azy nivoaka teo anivon'ny olona izy de nita azy ary niteny taminy hoe amonjy anao aho ary etsy ambany ozy ary ho aty amiko ianao rehefa tratranitra indrindra talohany nanaovany zavatra mba ho metrika zany efa nifidy azy Andriamanitra niteny taminy ary tsy ianao ihany fa nitaranakao mandiby anao la Mario ary niveriny izy ny andininy fasivy sy favalo eny andeha vakitsika io zavatra hafa etsy ambany kely etsy io de nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy tompo taminy ary lotakomba niaraka taminy ary efa 5 taona Abrahama raha niala tao arany izy ary Abrahama nitondra Sara vadiny sy Lota zanadralany mba mifananany izy rehetra ankehitriny jereo fa teto mihitsy no nanaovany an'izay tsy nahambaran'Andriamanitra azy atao netiny Lota zanadralany ary netiny Abrahama ny rainy nefa sy niteny taminy mihitsy izy mba hitondra ny rainy nefa de netiny ihany izy ary ho anareo mpamaky baiboly rehetra vakio amin'ny Genesis zany rapitso rehefa manam-potoana ianareo mareo fa lalitra tao amin'ny lasopy zany mandra-pahafatiny lailay antitra vato natafitoana teny amin'ny lalana teny foana izy io ary toy zany koa Lota niantso any Abrahama Andriamanitra fa tsy Lota niantso any Abrahama izy fa tsy ny rainy de ho ianareo ahoana ny amin'ny Sara raha ihany raha lehilahy sy ny vadiny hitanareo nofo raha ihany izy ireo milazany zany baiboly eny ary nefa niantso any Abrahama izy ary nangataka taminy sy niteny taminy mba hampisaraka ny tenany am'izay rehetra teo aminy ary akany amin'ny tany hafa jereo fa fisarahana makany amin'ny tany hafa zay tsy misy fantatrareo ny aminy zany ny kristianisma misaraka amin'ny zavatra zao tolo zao satria niantso anareo Andriamanitra mandeha any amin'ny tany hafa mba hitoetra eo anivon'ireo vahoaka zay tsy misy fantatrareo ny aminy mba ho vahiny amen rehefa mieritreritra zany de sarotra amiko ny azona ny tenako vahiny mpivahiny raha teo andalam-pahafatesany Jakoba zoky olona teo anatrihan'ny Farao izy de nanao hoe efa taona maro zay no nivahiny anako amen inona nazo azy nanomboka tonga saina izy efa tsy nazo aina loatra lay sakaizakely fantany fa vahiny fotsiny izy eto eny Mario tonga hatreo amin'ny andiny favalo sika ary nampanantena ny Abrahama Andriamanitra eto fa hamonjy azy sy ny taranany mandiby azy eny nanao fanekena izy zay tsy misy fepetra tsy hoe nanao any fotsiny izy satria no zay na izy azy hoe satria Abrahama izy tsy nilaza izy hoe eny ry Abrahama raha anao an'izao ianao raha ataonao zato hoy izy ry Abrahama efa nataoko zany tsy misy zavatra hoe tsy maintsy ataonao fa efa nataoko zany za mihitsy amen la rehefa mieritreritra zany Andriamanitra tena no nanao zany tsy misy fepetra ny fanekena nataon'Andriamanitra de tsy misy fepetra hoy ianareo rahalahy nitsaratra tamin'ny finanan-kena tsy manao an'izao za ry rahalahy tsy misy ifandraisany zany mihitsy io tsy noho ny finananareo ena na ny tsy finananareo eny na ny fitandremanareo ny andro sabata na ny voaloam-bolana na ny fanaovanareo sikola lahady rehefa lahady na inona io ny namonjenanareo de tsy misy fepetra de ho ianareo rahalahy BRANHAM koa raha voavonjy azy zany voninahitro n'Andriamanitra afaka manao zay tiako e tompoko
nefa raha voavonjy ianareo rahalahy dia tsy anana fanorinany amin'ny zavatra zao toy zao fa ny fonareo manontolo no mifototra eo amin'io ka tsy vitanareo nisitaka amin'izany saingy raha mbola misy mifampisitona ao dia fantatrareo fa mbola misy zavatra tsy ara-dalàna eo eto ny fifidianana niatso any Abrahama Andriamanitra ka nilaza taminy fa hamonjy azy tsy misy fepetra eny andeha lavidavitra sika taoriana kely nanomezana ny teny fikasana tika nareo raha akeo amin'ny Genesis 17 miaraka amiko fotoana fo ihany eto ary andeha sika makely eto vetivety fotsiny eny ary ony tompo taminy za no tompo zay mitondra anao nivoaka avy tany oran'ny Kaldeanina mba omeko anao ty tany ity olovanao ary hoy izy tompo Andriamanitra ahoana ho nahafantarako fa andovy ty aho eny Abrahama rehefa nivoaka n'ilay tany izy ny Kaldeanina ny tanànany oran'ny Kaldeanina ny tany Sinar ka ny Saraka tafavoaka jereny amin'izany fa tahaka anareo kristianina amin'izao mandro zao zay mbola mirenireny jereo tsara ary ozy taminy itondra io mivavy kely efa 3 taona sy osivavy efa 3 taona sy ondrolahy efa 3 taona ary domona sy zanaboly mailala eny tika nareo rapitso raha no iamaky an'izany raha mandray soratra anio soraty zany hotononikio no ny elanelam-potoana satria tsy te azona nareo ela loatra tiako iverina nareo rapitso ariva mba hahafahantsika miditra vetrany amin'izao mametraka fototra fotsiny sika androany ariva ho fototra fotsiny hitanareo koa nalainy reo ombivavy kely osivavy sy ondrolahy ary domona iray sy voromailala iray dia sasany ny ondrolahy sy ny ombivavy kely sy ny sisa dia napetrany teo zany nataony teo ny domona ary tsy mba nysasany zany ary miaro andreo vorona atsika eo amin'io izy mandrapiletika ny masoandro dia nidina teo amin'ny Abrahama Andriamanitra mba hanamafy an'io fanekeny io nidina izy ary nanao hoe ankehitriny ry Abrahama ankehitriny aho dia hanaporofo aminao ny zavatra efa ataoko ary izy ary fantatrareo fa olona maro aminareo no efa teto amin'ity fiangonana ity amataonany maro zay ary efa zao zavatra zao ihany no nampianariko eny tompoko hatramin'ny 7,700 no efa nampianarako an'izany eny ary nisoratany eo amin'ny baboliny zany jereo tsara dia nidina izy avy eo ary naneo any Abrahama ny zavatra efa ataony nataony sondritory aloha Abrahama eny ry Abrahama tsy misy idiranao mihitsy ny amin'io eny ho anareo zay miezaka ny hamonjy ny tenanareo reko fa nisy teto amin'ny fiangonana ny tabernakle taoriny nipetrahany teto amban'ity fampianaran'ity hoe maro ny olona miala teto amin'ny tabernakle nivoaka nakany amin'ireo karazam-pivavahana sy ny sisa mba ino an'io karazan-zavatra rehetra inony ny olona io nijanona ny sasany tamizy ireo ka niala tamin'ny finanan-kena ary ny sasany tamizy ireo nitandrina ny andro sabatany sy ny voaloham-bolany ary zatsy ataoko fa nisy fafizantena maro sy sisa nataony taoriny ny tena nandavany ny anaiky ny tenin'Andriamanitra zany dia mareo ny zavatra misy ao anaty ao opony mivoaka izy ireo satria tsisy atsika hitanareo fa mariny zany hitanareo fa zany mihitsy ny fanahy masina dia androbaka ny tenin'Andriamanitra reo zavatra ireo raha eo amin'ny fitsapan-kery dia voaporofo fa diso eny hoy izy Abrahama nataony sondritory izy dia nataony hoe asehoko anao ny fomba anaovako an'io ny fomba hiazonako ny fanekeko dia nalainy reo biby reo ankehitriny jereo tsara rehefa sondritory Abrahama anehoana fa ny fahafatesana dia tsy maintsy mahazo ny voary rehetra dia nisy fatana mirehitra teo manoloany ary ny fatana mirehitra dia maneho ny elo hoe mendrika ho any amin'ny elo ny mpanota rehetra avy eo akoatra zany no laisorona teo amin'ny avoana nisy azavana kely fotsy nakeo zay nandeha teo anelanelan'ny tsiraray tamin'ireo silaka fanatitra eo fanekena raha tsikaritra anareo misy fomba maro anaovan'ny olona fanekena matetika ankehitriny sika ahoana ny fanaovantsika fanekena atao hoe apeo ny tanana ataovy ny dimy efa fifanarahana zany ny fanaovantsika fanekena satsy zany tamin'ny andro fahiny ny fanaony izy ireo ny anshinina fantatrareo hoe ny fanaovan'ny fanekena ny fanipisily izy ireo zany ny fanekena anshinina hitanareo ary misy fanekena samihafa ataon'izy ireo no re fomba mampanao ny olona samihafa fa fanao ny tantsinanana ny mamony biby dia mijoro eo anelanelany biby io avy eo atao an-tsoratra zany eto no ahitanareo an'izany ato amin'ny hevitra kosa ary soratan'izy ireo eo ny fifanarahana ary fifanarahana io dia nitiarina roa teo ambonin'io biby maty io ary manao fianianana eo anoloan'io biby maty io izy ireo hoe raha mandravany io fanekena io izy ireo dia aoka atao tahaka ny biby maty io ny tenany ary omena ny tapaka io ny tsiraray avy eo dia mandeha izy ireo ary rehefa miverina izy ireo ilain'ireo tapany roa reo ny mifanity tsara ka tapany fanaraka tsara tena mahafinaritra zany teo ampanaovana fanekena Andriamanitra teo ampanehoana fanehoana raha teo
hoe mianina aho fa anao anio amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra eto an-tany. Vakio zany hitany jetilisa, hitany mainty hoditra, ny olona mavo, ny olona fotsy, amin'ny alalan'ny taranakao no hitahiko ny rehetra. Fa isy mpanjaka sy andrina hivoaka avy aminao. Ahoana nanaovanao an'izany tompo? Asehoko anao ny amin'io, ary nasehony azy ny teo amin'ny ilan'ny avoana izay nisy an'ireo tapan'ireo. Ary malala ny mpandalina baiboly rehetra eto fa ny tsiraray amin'ireo biby madio reo dia naneo an'ilay fanatitra nataon'i Jesosy Kristy. Izy lay ondry lahy, izy lay ombivavy kely nanaovana rano fanasana rehefa lany rano fanasana eny eo amintsika ny rano fanasana amin'ny teny izay manasa amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny finoana ary ny domona sy ny voromailala dia ny fanasitrana an'Andriamanitra. Ka ao amin'ny Kristy io rehetra io. Amen. Teo no nanehoan'Andriamanitra tamin'ny Abraham ny zavatra efa ataony hoe amin'ny alalan'ny taranaky saka no amoahany an'ilay zanany latokana dia Kristy. Izay ny vonoana teo anelanelan'ny lanitra sy ny tany rehefa nidina ny masoandro ka rakotry ny ezina ny tany, ary teo izy no nizarainy roa. Nesoron'Andriamanitra tamin'ny ainy ary nanoratra fanekena tamin'ireo fianakaviana teto tany izy. Rehefa io ranolay Andriamanitra tsy toy izay madio indrindra io no nirotsaka avy amin'ny lalan-drany Emmanuel dia nesorony tao amin'ny io ainy io. Ozy Andriamanitra nahoana dia mafoy ahy ianao, fenrora ny fanarabiana ny tavany, ary sady voninahitra matsiravo ny fanarabiana no naletika teo amin'ny andriny. Ny namatsiana azy dia tamin'ireo fatsika Romana nitritra ny lamosiny, ka hita ny ariary ny taona-tehezana, niantona teo amin'ny azy fijaliana ny tarainy. Teo andalam-pahafatesana toy ny fahafatesan'ny mpanota, ny fahotana zao tontolo zao no teo aminy. Ary teo no nanokafanaN'Andriamanitra ny lany voany, nesorony miala taminy ainy rehefa ozy eo am-pelantananao no atolotro ny fanahy, dia nanondrika ny lohany izy, dia niofotrofotra ny tany ary nivoaka ny vatolampy teo ary izy. Teo ilay fanekena nataon'Andriamanitra, teo ny fahatanterahany zany. Teo anivon'ireo vatolampy tresaka sy lanitra maizina nanondrika ny lohany mpamonjy ka maty, ny fisokafany efitra lambany nanokatra lalana ho amin'ny fifalian'ny lalitra sy ny andro tsy manam-pahatamperana. Ry Kalvario, ry Kalvario, ny voadrasy maty ho ahy Jesosy. Aveo dia nitriary ny ala ny ain'ilay zanany mihitsy, no zaraina ny fanekena ary nalefa ny tao amin'ny tany ilay vatana, napetraka telonandro sy alina nitsangany zany. Satria tsy amelan'ny ray masinao tratry ny loha ianao, ary tsy hofoko any amin'ny elo ny ainy, ary ny ainy dia ny fanahany izay nidina tany amin'ny elo. Ary nitsangana izy, natsangan'Andriamanitra dia nareny ny vatany, ka nomeny ainy dia nalainy ny vatany Jesosy ary napetrany eo an-tany any ankavanana ao amin'ny voninahitra, ary nalefa ny verina ho toy ny fanekena ny fanahy masina. Zay ary ilay izy, aza diso an'izany ny rahalahy. Raha tsy eo ny batisa ny fanahy masina dia very ianareo. Zay ihany no aza mieritreritra no any an-danitra mihitsy. Raha tsy misy zava-magaga ato dia tsy sokatra ny varavarana. Afaka hoeo ianareo ary andonan'io amin'ny lohanareo, kanefa raha ao anaty ao ny fanan'Andriamanitra dia ilay fanan'Andriamanitra ao no amo varavarana. Tsy maintsy anananareo eto ilay zavatra nokatra n'io any ankoatra io. Marina zany, to dia efa voatsara sahady ianareo manoloana izay fisainanareo ny amin'ny Jesosy Kristy. Eny indro sy fa tonga rovidrovitra, naratra, tritritra, ny any no nakany amin'Andriamanitra, nitahazy Andriamanitra. Aveo ny ainy dia niveriny indray tamin'ny endriky ny batisa ny fanahy masina, izay miditra ao amin'ny mpino tsirairay, mba hanamasina, hanadio ny fisainana, hanadio ny fo, ary amela ampahany amin'ny fanahy masina ao anaty ao etsy sy eroa. Ary rehefa nizaraina ny fanahy masina, io fanahy masina zay nitondra ny vatany Jesosy amin'ny fitaovam-pasiny ihany no akariny. Koa ilain'io fanekena io ny fanitsara. Raha iny fa nitriarina izy tety ary natolotra ny vatany, niverina tany amin'Andriamanitra fa ny fanahy no niverina teto tany. Ilain'ny fanahy ao aminareo ary ny fanahy mitovy karazany amin'io. Raha tsy zany dia ho diso ny toerana iangonan'io.
amen. Yes, sir. eny tompoko tsy hoe satria noho ny ezaka nataonareo fa noho lay zavatra lay fitiavan'andriamanitra no nitsofoka mikery tao amin'ny ainareo ka nandrofotra ny sampy rehetra eto an-tany ala zany lay izy fa misy zavatra amin'ny tanàna sy miatso an'andriamanitra ao dia ilay fanahinareo eto zay miatso ny ray any an-danitra zay ary lay izy manome anareo finoana zany ka tonga ho taranaky abrahama mino ny teny fikasan'andriamanitra tahaka any abrahama ianareo na dia maharitra azy zany dia mbola inonareo ihany mahatoky abrahama dia tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana fa nahery izy ka nakalaza an'andriamanitra tsy vitanareo ve nitoetra voavonjy avy amin'ny fifazam-panaray ho amin'ny hafa nefa miatso tena ho taranaky abrahama tsaratsara ho anareo aloha ny hevitra ny amin'ny zavamisy aza diso fijerina amin'inona na inona mijanona tsara eo amin'ny teny abrahama dia tsy nianana ny amin'ny teny fikasan'andriamanitra tamin'ny tsy finoana rehefa nyteny taminy izy fa nome zanaka azy dia niandro 5 taona izy sady nitombo hery hatrany nitombo tamin'ny fahasoavana sy ny fahalalana ny tompo amen tsy hoe te tory teny ah nefa iny fa mitory atao anatoko ato fotsiny zany eny ary andriamanitra no miantso mifidy eny tsaratsara ho anareo niatriky zany misy olona zay tsy hovonjena mihitsy misy olona tsy hovonjena mihitsy na inona ataony ary fantatrareo zany misy olona efa voateny raha teo ny overy misy olona efa voateny raha teo ny hovonjena zay rehetra voateny raha teo ny hovonjena dia ho vovonjy nahoana nahoana to tsy mazava tsara zany tahaka ny hoe tsy azonareo zany eny andesika matika andeha sika ijery fotsiny anio eto ahitana ny voalazan'andriamanitra andesika hoe andesika aloha hiditra ao amin'ny testamenta vaovao ome ho any romanina sy vetivety fotsiny dia ho hitatsika raha mariny zany na tsy ho hitatsika raha nilaza andriamanitra fa isy overiny sasany ary sasany zay tianareo ve ny tenin'andriamanitra eny ary andesika jery ny voalazany zany ankehitriny ary eto eno tsara makafy fotoana tsara aza mikoropaka eny jereo ny romanina 7 paoly no miteny eto testamenta vaovao entineo amin'ny toerana maro amin'ilay taloha ianareo ary ho anareo mandray nsoratra raiso ihany koa ny joda 4 raha mbola eo ihany fa misy olona raha tsy fanazy voasoratra fa iny ho amin'izany fa amelohan'izany dia olona zay mamatika ny fahasoavan'andriamanitsika ho fijenjejora mivoaka manaraka ny filany zao tontolo zao ao amin'ny timoty ihany koa no ilazany zany hoe tahaka ny nanoerany jara sy jambrany mosesy sy arona no anoeran'ireo koa ny fahamarinana dia olona maloto saina laza andriamanitra fa ho eo izy ireo ary eo izy ireo jereo any reo zavadiso mivoakeny ny tena makany amin'ny fiangonana pentekotista metodista batista ny olinesa na zay tianareo ale fa ahita olona makatahaka an'io dia olona manao modimody voninahitra an'andriamanitra alleloia misy vivavy ny lazy ndray andrimo hoe mananjanaka folo ah kanefa voninahitra an'andriamanitra niatso ahitony filazantsara ny tompo alleloia ivoakeny anao an'izany tsy nanao zavatra toy zany izy tsy nanao an'io mihitsy ary tsy nanao an'io mihitsy satria ny lasa izy fa tsy nanao zany eny kanefa la zany ny eritreretiny eny tompoka na miazaza folo tezain'andriamanitra dia zay ny tokony ataony eny ary saingy zao ny misy eo lasa tena tsy mahafetena noho ny hafanam-po izy ireo o reo tsy mila olona mpianatra ay ah voninahitra an'andriamanitra nanako ny fany masina raha zay diso ary ny fany masina raha nylaza zany fa izy no nametraka ny sasany ao amin'ny fiangonana reo mpampianatra andriamanitra no nametraka azy ireo am-piangonana amin'ny maha-mpampianatra zay dia milamina nahoana izy no nametraka mpampianatra ao raha toka ny fany masina no anao ny fampianarana rehetra eny ary hitanareo nilain'ny olona dia ny anaovana batisa ny atodohany akoatra ny rano mariny zany eny ary mialatsiny ny amin'izany fiteny mahery zany fa tiako ny tena amelan'izany hiditra mila fifoazam-panasika ary rahalahy tsy maintsy korofoanareo le zavatra alohan'ny afahanareo manao an'io tsy maintsy roanareo satana aza miady hevitra aminy raisy ny zonareo ary mijoroy eo nilaiko ny ataminy nanerana an'izao tontolo zao ary ilainy kristianina rehetra zay efa nanohana an'andriamanitra niady aminy saingy raha fantatrareo ny toerana ijoronareo dia zay fantatrareo fahamarinana hoe zao ny lazainy tompo dia afaka ijoro eo ianareo
ho ianareo e de rain'andriamanitra vovonjy a satria niala tamin'ny fitrona de rain'andriamanitra nisy zavatra nangorisina nivatsiva lamosiko misy rivo mahery ny fofofo nandalo teo amin'ny tavako inonao ve zany ralabranamo azo antoka saingy tiako hita hoe avitaiza aloha ny avin'io rivo mahery ny fofofo io hitanareo marina zany zany mihitsy tsy misy olana ny nangorisina saingy tsy noza nangorisina no nahavovozy a sady tsy noza nanana rivo mahery ny fofofo tsy mino an'izany venao rahalahy eny mino a nefa andraso kely andesika iverina eto vetivety fotsiny manana fakatahaka mariny amin'io ny devoly voavonjy aho satria tanterako zay takian'andriamanitra miantso ah izy ary fantatro fa miantso ah izy nanaiky azy teo amin'ny teniny aho ka noho zany dia afaka hiteny amin'ny satana hoe zao no lazay ny tompo rehefa teto tany jesosy de andriamanitra izy teo no Emmanuel andriamanitra ny taon'ny Kristy nampiavana zao tontolo zao tamin'ny tenany tsy nampiasa an'izay mety ho fanomezim-pahasoavana lehibe nananany mihitsy izy rehefa niona tamin'ny satana fa ozy voasoratra hoe tsy mofiano ny veloman'ny olona voasoratra hoe aza maka fanahy ny tompo andriamanitra ao ary resiny izy zay no nisy malala ny soratra masina izy malala n'io ihany koa satana kanefa tsy maintsy fantatrareo ny tena fomba fampiasana ny ten'andriamanitra hitanareo mario eno ny ambaram-pôly firona anaiky ny fampianaram-pôly ozy raha nisy anjely nampianatra zavatra hafa aoko voaoziny izy milaza ny marina ao amin'ny Kristy aho fa tsy mandangy sady miara milaza amiko ao amin'ny fane masina koa ny fieritreretako eno ny fanomezan'ny Paoly antoka ny tenany hitanareo apetrany tsara zany mba ahafantaranareo tanteraka fa mafy ny alaheloko ny fahorian'ny foko fa efa saiky ny riko aza ho voaozina ho afaka tamin'ny Kristy ny tenako mba avonjeko ny rahalahy afako araka ny nofo efa renareo voalazany hoe ny jiosy rehetra de vahoaka voafidin'andriamanitra tsy marina zany tsy marina zany tsy ny jiosy ny vahoaka voafidin'andriamanitra hitanareo tsy zany izy ireo eny elohy jereo raha tsy nilaza to zany ihany Paoly nefa jiosy ny tenany hitanareo fa nananjanaky araky ambin'ny folo lahy Abraham fantatrareo zany sa tsy zany ary izy rehetra dia samy taranaky Abraham samy taranaky Abraham izy rehetra nefa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao tsy hoe avy amin'ireo sisa tsy avy amin'ny Ismael ary tsy avy amin'ireo zanaka sivy hafa avy amin'ny hafa ny vadiny fahatelo tsy fa zao avy amin'ny Isaka no antsona an'ilay taranaka andrasa aloha inoko fa eo amin'ny toko raha io ihany zany zay Israelita sady manana ny fananganananaka sy ny voninahitra sy ny fanekena sy ny fanomezana ny lalàna sy ny fomba mpivavahana ary ny teny fikasana eny miresaka ny amin'ny Israely izy eto eny jereo ny zavatra lazainy ary koa ny razana sady avy taminy araky ny nofo Kristy zay amboniny'izy rehetra isaorana mandrakizay any Andriamanitra amen kanefa tsy lazaiko fa foana ny tenin'Andriamanitra tsy akory fa tsy zay rehetra avy amin'ny Israely no Israely tsy zany ve ko de tsy Israely ary izy rehetra de zay jiosy eo tsy izy avokoa izy rehetra jereo tsara ary na dia taranaky Abrahama azy ireo tsy mahatonga azy ireo Israelita zany eny jereo tsara inona no endrika tiana ho aseo reo BRANHAM maneho endriky ny fiangonana tsy zay rehetra manona ny Kristy de kristianina tsy zay rehetra makany am-piangonana de kristianina ny taranaky Abrahama rehetra de tsy ny kananana ny teny fikasana fifidianana no misy teo teny fikasana ny teo ary efa nambara mialoha tamin'ny Abrahama ny teny fikasana ary io ny voafidin'Andriamanitra de efa voalahatra mialoha talohany nandro reny na zao tontolo zao hitanareo mario ary na de taranaky Abrahama azy ireo tsy de ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao tsy avy amin'ny jiosy hafa fa avy amin'ny Isaka amin'ny alalan'ny Isaka no iavian'ny Kristy io lay taranaky Abrahama teo de Kristy fa ny taranaky Abrahama aloha de tsy avy amin'ny taranaka araka ny firaisana ara-nofo fa lay finono no ny sain'Andriamanitra ary tamin'ny alalan'ny finono io zay inotsika ny fahafatesan'ny Kristy no nandevenana azy ary nitsanganany ka mitondra atsika ho taranaky Abrahama ary nofirana Abrahama ho toy ny tompo-kaseny teny fikasana
ny an'ny finoany eny tsy nandray an'io izy rehefa ny forana efa nandray ny teny fikasana izy talohany namorana azy zany ve ry antom-panahy aizy lay rahalahy lay mpitolo teny hafa iny fa nahitazy nipetraka ataoko fa mandray rona pe oetsorina izy lay rahalahy eny ary nazo teny fikasana izy talohany namorana azy aneo an'izany aminareo ny romanina efatra nazo teny fikasana izy talohany namorana azy de nomena azy avy eo ny famorana ho tomboka sen'ny fakatoavan'ny finoany eny rehefa milasika fa zany mahatonga ny biligrama Charles Feller ary Billings sy ireo rehetra reo zay no antony resana izy ireo ny am'ireo rahalahy batista reo ny teny tamin'ny maro tamireo ry Rufus Mosley sy io andian-drehetra io oya ozy nahazo niovafolo aly zay nandritra ny tapabolana nefa tsy misy roapolo intsony hita oya tsy niova fo izy reo ozy nanaiky any Kristy mpamonjy ny tenany izy reo oya na de zany aza tsy niova fo izy reo mariny zany tsy niova fo ianareo raha tsy efa ny niova fo de midika fa nisy fiovana de jereo Paoly efa niny tompo Peter efa natao batisa izy efa nomena fahefanana sitrana ny marary androka demia anangana ny maty nefa niteny tamin'ny Jesosy niarivany nanomboana azy hoe rehefa miova fo ianao de ampahirezo ny rahalanao zany ve sady efa voavonjy no amasinina izy nefa tsy niova fo zany ny soratra masina no masinina hoe izy eny tompo jaona folo manamasina azy raha eo amin'ny fahamarinana iverinareo ve fa nametraka ny fanahy io tao amin'ny fanaka tsy metrika zany izy de nivoaka izy reo ka nandroka de miah de niverina ny ravoravo tsara zany ry metodiste de niverina izy reo ny ravoravo ny deran'Andriamanitra ary nilaza hoe nanaiky anay ny de miah andraso kely Matthieu 10 de ozy aza mifaly satria nanaiky anareo de miah fa mifali satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo tsy zany ve ankehitriny tia ampitony anareo kely aho ary Jodasy de niaraka tamin'izy ireo tsy zany ve tena nahazo aina toy ny ganagana ho amin'ny kamory Jodasy ny ravoravo sy ny faly ihany koa izy ary nanaraka ny fiangonana hatrany izy mara-pahatonga ny Pentecoste saingy no nitonga ny Pentecoste mba handraisana ny batisa ny fany masina de nolaviny zany ary namantika an' Jesosy izy ary zany no antikristy ary io fanahy io am'izao andro zao de irosatra ny fampianarana ny fanamarinana amin'ny finoana sy rehetra io ary irosy aina hatreo ny batisa ny fany masina saingy eo izy no any lokony mariny zany ary jereo ny virjinina folo zay nivoaka dimy virjinina izy rehetra adala ny dimy tamin'izy ireo ny dimy ny nanana diloilo tao amin'ny fanilony inona moa ny diloilo ny fany masina hitanareo mariny zany virjinina izy rehetra miaina ara-dalàna tamin'ny fiainana madio ianareo hery rahalahy tsy mandeha mandia tsy mandeha mijery fampisehoana resaka toe-tsaina fotsiny zany raha tsy hoe misy zavatra mahagaga tsy hoe no ianareo nika tsy no ianareo ny teny tafiteny tsy fantatra tsy no ianareo ny tsambikibikina tsy no ianareo nanao an'izao fa nisy zavatra mahagaga nitranga tao anaty tao ka nanova anareo sy nanisy tombo-kase anareo tamin'ny fitiavan'Andriamanitra mafiory ny anareo mariny zany tsy nonao angany inoko ny amin'ny fikana inoko reherehetra eo saingy tsy zay le izy niefitra ny metodista fa rehefa anika izy de nanana an'io saingy hitany fa diso hevitra izy maro tamin'ny nika nefa tsy nanana an'io tonga teo ny pentekotista miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra de o reo azonay le zavatra saingy hitany fa diso hevitra izy maro tamin'ireo miteny tamin'ny fiteny tsy fantatra no tsy nanana na inona na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza nefa tsy manana fitiavana de tsy mahasoa akory zany tsy nanana an'izy ireo io mariny zany zay no mahatonga zao tolo zao rehetra voafitakio ka lasa manao zavatra hafa tsy io le izy tsy ny fihetsiketsehana ara-nofo na ny fihetsem-po fa nisy zava-nitranga tato anaty tato zay nanova ny fiheveranareo rehetra nanova ny toetrareo rehetra niova fo ianareo tsy avy aminareo fa tonga tao aminareo Kristy ka nanova fo anareo maty ny toetra n'ilay olona fahiny teo aminareo ary nateraky indray ianareo ka tonga olo vaovao jereo tsara amen lasa tara zany sa hoana atery kely afaka kelikely ianareo rahalahy itsorina raha somary lava loatra tsy maintsy andray ny zanak'Isiraely etsy afaka minitra vitsy nefa tiako aseho anareo hoe raharan'Andriamanitra ny manao andro zavatra zeo mbola tiavy ianareo eny ary koa mivavao ahatrany eny ary
nefa mamela fotsiny anareo andamina zavatra kely eto eny vetivety fotsiny ary na de taranaka Abrahama azy ireo tsy de ary zanany avokoa fa avy amin'ny Isaka no antsona zay taranaka ho anao zany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana zareo zany no isaina ho taranaka ny zanaky ny teny fikasana iny karazana teny fikasana iny ilay nampanantenan'Andriamanitra talohan'ny nandrenana zao tontolo zao hoy izy tamireo io lay taranaka tsy hoe satria niala tamin'ny fanaovana zao na ny fanaovana zato na niala tamin'ny lainga niala tamin'ny alatra fa nanana toe-tsaina tsara fotsiny zany anao an'izany ny olo-pirenena tsara nefa tsy mbola afaka hiantso tena ho kristianina ianareo raha tsy efa nisy zavanitranga tato anaty mandrapahatonga anareo ho nateraka indray noho ny zavanitranga tato anaty Mario fa izao no filazan'ny teny fikasana raha avy ny taona toy zao de ho avy ary anana zazalahy Sara ary tsy zany ihany fa Rebeka koa de nanananaka tamin'ny anankiray inoiny eto de tamin'ny Isaka razantsika miomana tsara ary atao vovonina tsara ny rehetra madibadika anareo ny eto fa raha tsy mbola teraky ireo Esau sy Jakoby io ary tsy mbola nanao tsara na ratsy mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana avelako iletika maritratry zany mifoaza vetivety fotsiny eto Esau sy Jakoby samy talohany naterahany zaza talohany nalalany ny tsara sy ny ratsy akory azy mba hitoeran'ny fifidianan'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa avy amin'izay miantso no heveriko hoe ny fialanareo amin'ny finanan-kena ny mahavovonjy tsy misy idiranareo eo amin'izany raha voavonjy ianareo de noho ny antson'Andriamanitra anareo talohany nandrenana zao tolo zao ka namonjy anareo tsy zany ve eny jereo tsara araka ny voasoratra hoe de nolazaina tamin'ny raha vehivavy hoe nizoky ny anompony zandriny araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no alako talohany naterahany zaza akory azy de efa nilaza Andriamanitra hoe tiako ny anankiray fa halako ny anankiray zany ve ny ten'Andriamanitra tsy misy mahatompona ndraikitra any amin'io afa-tsy ny mitory an'izany koa tsy nilana zavatra nataonareo ny fifidianana fa zavatra nataon'Andriamanitra io nataon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy ho anareo talohany nandrenana zao tolo zao io zay rehetra nomeny ray no anatona alleluia la mamela tsy hoe tsy mahatombona fa faly zay rehetra nomeny ray no anatona ary zay manatona de tsy mba ho laviko zay mihinana nofoko sy misotro ny rako amin'ny mpamendrehana taorinina ndraisan'ny fanahy no manana fiainana mandrakizay za no anangana azy amin'ny andro farany inona natahoranareo nampanantena Andriamanitra tsy misy fepetra zany fitiavan'Andriamanitra zany no mitempo amponareo ary fantatrareo fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianareo tianareo ny olona rehetra ary lasa niova ny fahitanareo an'izao tolo zao ka mioropaka tsara zany eo tsy misy ampiosina anareo mifaly fotsiny ary manosoa voninahitra an'Andriamanitra aza vena isy ampitotika anareo mety ho tafavoaka kely anareo ary ho azony atsika iofitrofotra kely nefa de hitoetra tokatrano ivoan'Andriamanitra io hoy ny baiboly na de tsy mino asika izy kosa tsy afaka mariny zany mitoetra matoky izy ankehitriny jereo tsara andesika maky ahoana ary no lazaitsika eno Paoly eto misy tsy fahamarinana avy amin'Andriamanitra sanatria zany misy tsy fahamarinana fa ozy tamin'ny Mosesy za hianitra zay hiantrako amindra fo am'izay amindrako fo
ko dia tsy avy am'izay maniry o ianareo voninahitra an'andriamanitra alleloia ovovonjy alohan'ny hafatesako ovovonjy hoe manan-javatra ho lazaina any am'izany andriamanitra tsy avy am'izay maniry tsia tsy zany na am'izay miazakazaka zany fa ahoana avy amin'andriamanitra zay maneho famindrapo tsy zay miazakazaka na zay maniry fa andriamanitra zay maneho famindrapo ny fifidianan'andriamanitra io manao zay tsy ny atao andriamanitra eny mario kely ny lavidavitra eo no mariako be tamin'ny soratra meny zany tena norakofako mihitsy ka lasa sarotra ho any ahitan'io zany zany de novakiko tena imbetsaka ny eto satria ny tsy haiko zay misy eto zany de voafafa la izy hitako fa eto zany nefa nifenoko tamin'io penina meny avokoa ny eto misoratra masina itondra lay bebolo ray hafa rapitso ony tamin'ny farao zany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba anambarana ny anarako amin'ny rehetra any amin'ny tany rehetra andriamanitra no nanangana ny farao ary nanamafy ny fony ho am'izany tanjony zany andriamanitra no nanangana ny jodasy iskariota teraka teto zanaky ny fahaverezana izy tsy zany ve andriamanitra no miteny ny amin'ny esao sy jakoba talohan'izay mety ho nahaterahany miteny tamin'ireny ny am'izay rehetra ifaitranga ny anankiray no alany fa ny anankiray ny tiany tsy zany ve koa de andriamanitra no manao zavatra rehetra eo amin'ny rehetra ary tsy misy idiranareo eo am'izany ary raha miantso anareo andriamanitra de mitempo amponareo ny fitiavan'andriamanitra fa zay rehetra nantsony no anaton'azy ary tsy isy overy zany fampanantenan'andriamanitra io laza izy fa tsy isy overy ireo zay rehetra nomeny ray ihany no anatona ary tsy isy overy izy ireo afa-tsy jodasy iskariota mba hatateraka ny soratra masina ary za no anangana azy amin'ny andro farany eny ianareo de nilaza ianareo vo teo fa kristianina inona ny natonga anareo kristianina satria miantso anareo kristianina talohan'ny nandrenena zao tolo zao andriamanitra ka de tonga kristianina ianareo aveo nareo de vovonjy feno ny fany masina nandray fiainana mandrakizay nahoana ianareo no nomeny ny fany masina ho tombo-kasen'ny finoanareo efa teo aminareo aloha ny finoany koa raha hoy ianareo mo nilaza ianao voateo ny ambiligrama sy ny hafa zay miantso mafy hoe firy aminareo ny tenaiky any kristy mpamonjy ny tenany manokana atsangany no taranareo move tsy mety zany azo antoka fa mety tsara zany saingy fiandohana fotsiny io aveo raha tena inonareo io ka tena nekenareo amponareo ary nampianarina tsara de ho tonga amin'ny mahafamorana azy ny fany masina arak'izay nomeny any abrahama taorin'ny inony ho fanamarinana eny hoe hoy olona andesika anao fivoriana fiandrasana voninahitra an'andriamanitra andesika iverina de hoe voninahitra an'andriamanitra andesika hiandro ny fany masina tsy misy ny zavatra toy zany ny miandro de tsy midika hoe mivavaka ny miandro de midika ho fiandrasana firy malala fa niteny hoe miandro de midika ho fiandrasana ho jesosy miandrasa ao an-tanànan jerosalema mandra-panomezana anareo ny teny fikasana tsy fantatro zay nataon'izy ireo teo mety nivavaka izy ireo tsy fantatro saingy tsy nilain'izy ireo mihitsy ny miandry an'izany raha mbola niteny an'retenyreo petera de nilatsaka tamin'izy ireo ny fany masina de nidina ary rehefa nametrahan'ny paoly tanana izy ireo de tonga teo aminy fany masina tsy zany ve hitanareo tsy nisy niandry efa teo ny fany masina ary nanome azy ireo ny batisan'ny fany masina ho fanamarinana ny finoany ary andriamanitra de namora ny abrahama ho fanamarinana ny finoany ary ny inona moa io inona moa ny fany masina aoka sy teny amiko ny antony ilana ny fany masina famantarana io tsy zany ve inona moa ny famorana famantarana tsy zany ve famantarana andriamanitra ny nanome famantarana fa nekeny abrahama de ny famorana ary rehefa milaza ianareo hoe mino an'andriamanitra mino an' jesosy kristy a de omen'andriamanitra anareo ny batisan'ny fany masina ho famantarana fa nanaiky ny finoanareo izy alleloia
areo ianareo dia nasiana tombo-kase ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy hoe hatramin'ny fifozam-panahy manaraka fa hatramin'ny andro fanavotana anareo. Efesianina 4:3. Aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Izay ary ilay izy. Ankehitriny faingana tokony 10 minitra sisa andesika keo amin'ny Genesisy 10:7. Ary tiako ny andray hitsindalana kely mahafinaritra eto mba hitondra ny reto zanak'Isiraely reto hatreo amin'ilay toerana andraisantsika ny amin'ny ndray rapitsarivo ary amoaka izy ireo mialatsiny ara somary tarakely androanarivo saingy tsy matsy nanomboka tamin'io aloha. Eny nandray ny teny fikasany Abrahama tonga teo Isaka fantatrareo reo fanatitra natao nezaka namerina anareo teo amin'ny fiantsona ny fiangonana tamin'izany io hoe avy amin'Andriamanitra ny fifidianana toy ny misy ankehitriny ihany. Miatso any Abrahama tamin'ny fifidianana izy, miatso ny fiangonana amin'ny fifidianana izy. Nomeny teny fikasany Abrahama nino anio Abrahama ary miatso ny fiangonana izy amin'izao andro izao mino an Jesosy Kristy ve ianareo? Ny voalohany ary mino ianareo. Avy eo nataon'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama sy ny zanany ny taranany ny famorana ho toy ny famantarana ary omeny anareo amin'izao andro izao ny fanahy masina ho famantarana. Inona moa ankehitriny ny fanahy masina eo amin'ny olombelona iray rehefa tonga izany mba hamorana azy io. Motsy nilaza an'izany fa Stefana ao amin'ny asa toko 7 rehefa nilaza hoe ritsy voafora fosofona ianareo izay manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo. Tsy zany ve fa ny fanahy masina ny famorana. Ary inona no nataon'ny famorana? Manapaka ny nofo mihoatra iala dia ireo zavatra zao tontolo zao rehetra mamora anareo hisaraka amin'ireo zavatra zao tontolo zao zany ny fitiavana zao tontolo zao ny filan'ny nofo ny firerehan'ny fiainana mamora anareo tsotro zao ny amin'izany io tsy misy idiranareo amin'io fa izy tena no manao an'io ary mametraka anareo latsa-pity amin'ny Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety maty. Tsy misy na inona afaka hasaraka anareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho Paoly niloza ny fitsapana ny tranomaizina ny hafa rehetra na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary izy niatso anareo namora anareo nametraka an'io anareo ao aminy ka nanendry anareo raha teo ho any amin'ilay ho avinareo mandrakizay. Raha tsy hahatonga ny kristianina iky zany dia tsy fantatro zay ampika azy. Raha tsy ampifony olona zay ao amin'ny Kristy zany dia tsy fantatro zay ilainy mba hamoazana azy ataoko fa maty indroeny izy voongotra ny fakany sa ahoana eny ary koa dia niatso izy avy eo dia navoaka ny an-trany ihany ilay taranany ny zavatra manaraka nidina tamin'ny alalan'ny Abrahama izy avy eo tamin'ny alalan'ny Isaka avy eo tamin'ny alalan'ny Jakoba ary avy amin'ny Jakoba ho amin'ny Josefa. Eny jereo fa raha nanam-potoana sika anoriana dia hiditra amin'io ataontsika zany saingy tsy zao. Jeny tsara tao amin'ny Abrahama ny fifidianana tsy kahitrareo ve fa teo amin'ireo patriarika efatra ireo ihany io avy eo zany nitsahatra rava ny farana tamin'ireo patriarika 12 sy ireo fokony zarazara tsy zany ve ary tsy tafaveriny intsony ray zany raha tsy efa niverina tao amin'ilay anankiray dia ilay taranaka Abrahama dia niditra tao amin'ny olombelona iray io dia Kristy zany izay nome boninahitra teto an-tany ary nasandratra nakao amin'Andriamanitra dia niverina ny fanahy masina mba hiparitaka iran'ny firenena rehetra mba hamelona ny tany amin'ny fahalalana ny tompo toy ny alalan'ny lanitra sy izany ny fanahy masina ho an'izao andro zao. Ankehitriny jereo tsara fifidianana natao amin'ny Abrahama fanamarinana natao amin'ny Isaka fahasoavana natao amin'ny Jakoba ary fahataterahana natao amin'ny Josefa. Tsy nisy zavatra voarakitra mihitsy ny ampanganan'i Josefa zany no hoe fahataterahana. Misy dingana telo tamin'ny fivanianan'ny zanak'Isiraely teto an-tany fa ny faefatra dia rehefa niditra tao amin'ny tany nampanantenana izy ireo zany hoe ny milenium ary nidingana telo teo amin'ny fiangonana jetilisa amin'ny herinandro ty raha sitrapon'Andriamanitra azo kotoriana manerana ny baboly zany ary aseho anareo fa miditra eo midingatsika fahatelo sika ankehitriny efa vonona hiditra ao milenium amin'ny andron'i Josefa. Ankehitriny jereo tsara rehefa hita nipoitra teo amin'ny Josefa io rehetra io inona nisy lehilahy ray tanteraka dia ilay nateraky ny rainy tiany rainy nankalainy ralahiny. Eny jereo faingana neto satria tsy maintsy mandeha faingana ary omeo any fifatoanareo rehetra. Tiany rainy alany ralahiny ny tompo Jesosy. Jereo tsara fa nivoaka avokoa teo amin'ny Jesosy nisy teo amin'ireo lehilahy reo. Jereo Josefa lay tanteraka afaka andany herinandro maro ny aminy isika. Jereo fa alan'ny ralahiny izy tiany rainy nahoana lehilahy ara-panahy izy nahita fahitana afaka nandika nofy ara-panahy izy nizokiny ony ralahiny fahadalany io mialaminy. Eny jereo ny amin'ireo fiangonana ankehitriny jereo ilay lafiny ara-panahy. Ny tompo Jesosy no ao amin'ny fiangonany amin'izao andro zao mankala azy ny taranany rehetra. Hitanareo fa mitovy mihitsy no simbazimbaina izy nantsony izy ireo fanatika nataiza
eny tsy maintsy zay no nisy eto ny fahatanterahany endrika teo ny aloko zany hoy nareo rahala Branham raha mandray fany masina de ome avokoa izy ireo raha tsy nahazo anareo zany de tsy nandray anio ianareo voatery ny akala anareo zao tolo zao hoy Jesosy ny tompotrano aza nataony Belzeboba tsy mainka avany mpianany hitanareo ny ankonany iny zany izy teo de jereo tsara ko de nisy ty azy fa ny rainy fa tsy vitatsika ny androso iala misy ty ny rainy nanome azy akanjo lava nisy loko maro tsy zany ve eny raha hodinianareo tsara io akanjo lava tsy misy zay tio zay maneho ny fany masina nandrakotra ny tenany fa ankehitriny de ny fany masina no mandrakotra ny fiangonana lay akanjo lava misy loko maro ary misy loko fito eo amin'ny havana hitanareo ary loko tanteraka fito ihany ny loko ananatsika fa mifampiditra mikambana izy ireo ka matonga ny havana ary ny havana ao amin'ny baiboly de midika hoe fanekeny fa Andriamanitra de nanao ny fanekeny tamin'ny Noa satria tsy ho rano intsony fa afo misy amin'ny manaraka nomeny azy ho famantarana ny havana ary mbola etsika zany tsy zany ve eny raha matika ianareo raha misy fotoana nandraisako an'ireo soratra masina hafa reo eo amin'ny apokalipsy toko voalohany de rehefa nahita azy teo Jaona misy anankiray tahaka ny zanak'olona teo anivony fanaovanjiro volamena fito de ny tao-piangonana fito zany fa nanomboka teo amin'ny Efesosy sika ny farana teo amin'ny Laodiki lay tao-piangonana matimaty zay misy antsika ankehitriny manana endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny nakany am-piangonana ary manan'olona miditra eo manao hoe manaiky an'i Kristy mametraka ny anarany ao amin'ny boky nefa mandany batisa ny fany masina sy ny hery ary ny fahagagana sy ny famantarana ary ny zava-magaga de manimbazimbany io eo amin'ny tao-piangonana Laodiki izay alohan'ny vavan'Andriamanitra fa ny voafidy no akariny halleloja misy zavatra miditra atao amin'ny fanahiko rehefa mieritreritra an'izany ary sakaiza ny toerana misy an'izao tontolo zao ankehitriny arindry fa nijoro teo izy jereo ary nakanendriky ny vato jaspi sy ny sardonyx izy teo inona moa ny jaspi vato naleo an'i Robeny inona moa ny sardonyx Benjamin lay voalohany sy lay farany nakanendriky lay voalohany sy lay farany izy ary nisy avana nanodidina ny lohany teo ambonin'ireo fanaovanjiro volamena fito misy avana de ny fanekenana nataon'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama teo amin'ny Isaka teo amin'ny Kristy teo amin'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny batisa ny fany masina lay akanjo lava nisy loko fito teo amin'ny Josefa izay teo amin'ny Jesosy zany no eo amin'ny fiangonana amin'izao andro zao miaro azy rakotro lay akanjo lava tanteraka ny vatana ary tsy hainareo ny fiangonana fa ny fany masina zay mandrakotra anareo amin'ilay raha de lay fanekena Andriamanitra voatendry raha teo talohan'ny nandro renana zao tontolo zao alleluja tsy maintsy navelako nivoaka fotsiny zany eny ary efa saiky apoka io mario avelao hiteny fa mety everinareo hoe adala raha adala nefa faly de avelao aho toy zany eny ary mamela ilaza zavatra aminareo ahoana moa no afahako tsy faly nefa mahalala ny zavatra fantatro ahoana no afahako hiazona an'io nefa mahalala ny zavatra fantatro miezaka ny azahoan'ny olona zany la atonga ny olona rehetra ho faly zany la eny ary teo ary izy ary Jakoba no ary Josefa de tandindony lay nanarona ny rainy no nanome azy akanjo lava halleluja tsy tsaronareo hoe fa fonina tao batisa Jesosy raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy de indro nisokatra tamin'ny lanitra de nidina tahaka ny voromailala ny fany masina ka nakeo ambonina na hoe ity ny zanako malalako zay sitrako tsy mbola nanao fahagagana mihitsy izy atreo de nakany ny efitra vetrany izy mba hanaim-panahy raha vao nivoaka teo izy de nanasitrana ny marary tamin'ireo herin'Andriamanitra toy zany ny fiangonana rehefa natao batisa izy io de nitafina tamin'ny fany masina tamin'ny hery la tsy aizavaina mihitsy nisy teo amin'ny kibonsaraza efa maty talohan'ny aviany Isaka navelan'Andriamanitra nyzotra fotsiny io efa 90 taona izy raha nahazo teny fikasana efa 90 taona izy talohan'ny toeran'ilay vota ho amin'ny akory azy tena tsy hay azavaina tanteraka ary ny olona nateraky indray de tsy hay azavaina alleluja tsy ny fanekenareo na ny fanangananareo ny tananareo toy zao io fa fanomezana avy amin'ny Andriamanitra tsy hay azavaina nateraky indray nesorona teo amin'ity tontolo momba ny sehatry reo tavam-pandrenesany ty tompoko nahoana no ianareo mendriky zany ve no Andriamanitra nampanantenan'io mba hitoerany fikasana araka ny fividianana aveo Josefa de namidiny rahalahy ny saiko tamin'ny faratsa vola fotsy 30 lay fiangonana jiosy no namatika any Josefa am'izao andro zao inona ny mahazo an'ity fiangonana ity famadiana na azo atota taratasy ry zareo ka ezaka ny anana
eny ankehitriny azony ao an-tsainareo fotsiny zao hoe eo amin'izy ireo ny confédérationreo fiangonana reo église de Christ avy eto Amerika de efa niditra ao amin'ny confédérationreo fiangonany rehetra ary anana andiany eto izy ireo ndray androany zay anafika sy ady amin'ny communisme ary ifandray amin'ny katolika ka ny fiangonana protestanta sy ny fiangonana katolika no mikambana ary zay tsy anara-piangonana manoana ny fahamarinana ka manalavitra an'izay dogma anaran'izy ireo de enjeny lay marika ny bibidia lay tomboka asian'andriamanitra ho avy tsy oela ny fitsapahakely koa raha tsy ao anatinareo zany de tena azo antoka fa ho voafitaka ianareo satria ho tsara tokoa ny endrika zany ilaza nareo hoe eny raha ny communisme no nanao hoan'izao tontolo zao dia andesika ary anao fifanarahana hafa ary amora ny kristianina rehetra dia averitsika ho kristianina zao tontolo zao ka atao tsara endrika tokoa de irona fanganao amin'iny olona hitanareo ataon'izy ireo confédération reo fiangonana ka hitondrany na ezany anaovana ny kristianisme ho iray nefa milaza ny baiboly ao amin'ny apokalypsy fa manome ny heriny sy ny zavadrehetra ho an'io izy nanao ny sary ho an'ny bibidia ary napiatra ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia teo alohany zany marina tokoa iriko raha nanam-potoana nampifandraisana ny apokalypsy tamin'ity zavatra ty sika saingy tsy manana sika hitanareo mba ahitana ny misy an'io efa tena eo amin'ny andro farany anareo rahalahy eo amin'ny fiafaran'ny vanim-potoana sika de namidin'izy ireo Josefa tamin'ny faratsa-vola fotsy 3 na tsipony tao andavaka izy mba ho faty nesorona niakatra fitao izy de nalefany raha mbola atao an-tranomazy nanisy azy tany izy de nisy lehilahy roa teo mpitondra kapoaka sy mpanao mofo ary very ny anankiray tamin'ireo fa voavonjy ny anankiray Josefa no nilaza n'ilay nofo sy nandikry zany ary toy zany ihany rehefa niatona teo amin'ny azo fijaliany Jesosy nisy jiola anankiray teo an-daniny ary nisy vola hafa koa ka very ny anankiray ary voavonjy ny anankiray tovy mihitsy de nentina teo anatrian'ny farao izy ary nandika n'ilay nofo ary natao tanana akavanan'ny farao de tsy nisy olona afaka nahitan'ny farao raha tsy efa nakeo amin'ny Josefa tena tandidona tanteraka any amin'ny Jesosy izay mipetraka eo an-tanana akavanan'Andriamanitra ary tsy misy olona manatona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny Kristy tena tandidona tanteraka tsotro zao eto ary mareo fa misy zavatra hafa eto de ianareo jetilisa ankehitriny arak'ilay taranaka sy ny fifidianana fa Josefa de nomena vady jentilisa no laviny ralahany izy de nitotika niala teo ary naka vady jentilisa tsy zany ve nomeny azy zany nomeny farao azy ny zanaka vavin'ilay mpisorona atahoany ho vadiny koa nivady tamin'ny vehivavy jentilisa izy zay niteraka ny Efraima sy Manase zay prailova tao amin'ny fanjakana teo amin'ny patriarka araka ny teny fikasana mareo ny nalavrary an'izany teo amin'ny Jesosy no laviny jiosy nandefa ny fanamasina iverina nefa niomezana izy ireo ary nizimbazimbaina ary natao hoe sotro divay vaovao tsy zany ve ary io Jesosy afaka iteny rantsy ahy ianareo ka ho afaka amin'izany fa raha manao teny ray manohitra ny fanamasina de tsy handray famelana mihitsy de niakatra teo reo jiosy reo ka nilaza hoe le divay vaovao reo lehilahy reo de nanimbazibazy reo ary tsy ampy 3 taona na mihoatra kely taoriny zany tonga Titos ka nanao fahiran'ny mandany de nifampihinanjanaka izy ary novonoana izy ireo sady midorany ny tempony araka ny tenin'Andriamanitra fa tsy arina mihitsy zany mandrapatapitry ny andro ny jetilisa ary efa miomana nitsidika any Jerosalema afaka herinandro vitsivitsy fa eo reo zavatra fahiny efa rava nirindrina fitomanina fa naparitaka nanerana n'izao tontolo zao izy ireo satria efa ny tenin'Andriamanitra fa azo azy ireo zany koa de nidina teo izy ireo ary nanao an'io marina zany la eritreretony amin'ny niozona noho ny fandavana ny fanamasina eny narotsaka ny fanamasina nefa nolavin'izy ireo zany ary efa nandany io jiosy de ny jetilisany nandray azy zay endrika naneo ny ampakariny milaza izy fa iantso vahoaka iray avy amin'ny jetilisa itondra ny anarany izy zazavavy kely mipetraka etsorinry bro izy tamin'izany saingy BRANHAM izy ankehitriny efa avadiko izy ary ny ampakariny Jesosy Kristy de ho madama Jesosy Kristy alleluia vita batisa tamin'ny fanahany tamin'ny anarany feno ny heriny mitafo ny fahamarinany alleluia zany maizy azy io ary mario eto fa ampakarina jetilisa izy io eny mba makina ny ambiny alokely ny amaranana eto ny tantara mampalahelo indrindra tamin'izay efa hitanareo isy amin'ny andro farany de zay vakitsika ankehitriny efa voafidy lay ampakarina jetilisa eo efa nisorona izy efa saiky vitany rehetra eny enony eto amin'ny toko fa raiky amby efapolo ary ny zavanitranga ny fiafarany vanim-potoana ho any jiosy ny eto de ho faranantsika avy eo
ary rehefa afaka roa taona mipaka farao tsy andraso kely tsy lay tokony ho azoko hoe tena azoko antoka fa 5 zay ny tiako lazaina fa tsy 150. Ary Josefa tsy natsindriny fangorakoraky ny fonintsony teo anatrihan'izay rehetra teo aminy de niatso izy ka nanao hoe avoa ny olona rehetra hialy eto amiko ary de tsy nisy olona na de raha azy anjanona teo aminy raha nanao zay ahafantarany rahalahiny azy Josefa de reo zay nanda azy eny fotoana fomonjy alohan'ny andehanantsika Josefa taoriny reo taona rehetra reo nidina teo izy ary nisy mosary tany an-tanindrazana Andriamanitra no teo ampiasana lay Josefa kely nampalahelo ny tonga tanana kavanana ary indro reo rahalahiny zay nivarotra azy efa nisy fahitana hitany amin'ny iavin'izy ireo iankoaka eo anatrehany nefa natsony izy ireo mpaninofy sy mpahita fahitana izy ary niezaka izy ireo ny amono azy ka raha indro izy ireo fa nilazara teo ny am'ireo jiosy ireo Jesosy nisy eo amin'izy ireo zavatra nataon'izy ireo ary ny zavatra isy ny am'ilay tompotrano zay nandefa ny zanany sy ireo mpanompony ary to inona ny namony azy sy ny sisa toy izany nefa inona ny mety ataon'ny tompony fijijana rehefa tonga izy ka mahita n'ireo mpanompo ratsy fanareo eny kely sisa indro ary Josefa tena tandidina tanteraka joreo izy toy ny fiverenan'ireo jiosy amin'ny andro farany any amparany tonga ho amin'ny millennium rehefa hovonjeny indray ny jiosy de nijery izy ireo ary Josefa fantatrareo ny fomba nanirahana azy nidina teny to inona nanirahany Isiraely andreo zanany nahazo varikely izy ireo efa ho faty mosary fa Josefa no nandika ny nofony mpanjaka de ny fomba nitehirizany ny vary ka teo ihany ny toerana nisy hanina teto an-tany maneho tanteraka ny fiangonana am'izao andro zao ny toerana tokana ivoazy sakafo ara-panahy de ao amin'ny fanjakany Jesosy Kristy afaka kely anareo ka azo fanekempinoana ratsy ny fiangonana na hitanisandreo fanekempinoany apôstôly vitsy na io rehetra tianareo io nefa rahalahy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona nateraky indray sy toerany fanahy eo ihany ny toerana misy sakafo ary afantatra an'izany reo jiosy reo ndray androany sady efa eny an-dalana izy ireo koa matsikaritra nareo eo fa no nitonga izy dia nilaza nahitany Benjamina kely izy ary to inona hainareo tsara to inona ny nataony teo amin'ny fahalalana ny zavanisy ny am'rainy hoe ny reny no niteraka ny zazy io avy eo de maty izy any Benjamina kely fa nahitany rahalahiny izy nefa tsy nahafantatra azy izy ireo de noveri no andrina lehibe izy io ka de torakovitra izy ireo avy eo rehefa nalefa ny olona de ozy iza ho enareo de ho reo zahay de zanaky ny lehilahy ray de Jakoba zay efa antitra hainareo tsara fa Isiraely zany zay nahazo fitahina tamin'ny tompo sy ny sisa ary tena andrenesany fa mbola velona ihany lay dada malala ny efa antitra eno ny voalazany eto fa nampafantatra ny tenany tam'ireo izy rehefa nakato ny varavarana ny fony mijereo hoe ny fitiavan'Andriamanitra fa mbola miantso hatrany indro fa teo reo jiosy reo zazalana ampalahelo efa ho faty mosary ny rainy de ozy midina eny ary makava ary misimisy any fa andrao ho faty mosary sika ary no azoniny teo Benjamina mba ho famantarana ary fantatrareo na izy an'io to inona ny jorony teo anatrehany avy eo de nijery izy ka nahitany Benjamina tsy nahatsy ny foela intsony izy de nesorony teo amin'ny olona rehetra nalany teo ary teo Josefa kely de ozy za no Josefa rahalahinareo ary reo rahalahy ny voaviny teny taminy hoe nanana rahalahy ray zahay zay efa tsy eo misy biby masika namono azy nefa de lay rahalahy mihitsy no resahany fa lay rahalahy Josefa no nijoro teo ary izy no nampiala ny hafa rehetra de nampalala ny tenany izy ozy za ny Josefa rahalahinareo ary torakovitra izy ireo reo patriarka natahotra izy ireo ozy aza matahotra de nanomboka ny dradradradra mafy tokoa izy ka reny izy ireo hatrany andapany farao ny fidradradradrany reny izy ireo ny dradradradra sy nitomany izy niazakazaka izy ary nanokatra ny tanany ka namiana ny Benjamina kely de nitolona azy ary niatsipy teny amboziny de nanomboka ny teny mafy hoe nitianareo lazaina fa hoe mbola velona ny ankanana any lay dadako mampalahelo efa antitra fihetsepo re zany fitiavan'Andriamanitra toinona ny voazara mbola velona ihany ny dadako any miazo varikely ozy ary ny dradradradra arak'izay vitany izy mantantena any am'izay izy amin'ny andro zay idinany Jesosy tompontsika ka anivatsivany ny faravodilanitra tsy nanana rehefa miveriny eto tandray halleloja ny dradradradra sy nitomany teo izy fa nijoro teo io andrina lehibe io sy reo patriarka hoy izy aza malahelo hoy izy Andriamanitra nandefa hitanareo ve ny fany masina ny fomba fiasan'ny fitiavan'Andriamanitra hoy izy Andriamanitra nandefa nidina ty aza malahelo ny amin'ny tenanareo hoy izy Andriamanitra nandefa nidina ty mba hitahiry aina mandritra an'izao fotoana zao ary inona no antony nandefasan'Andriamanitra azy teto raha tsy hoe hitahirizana aina inona ny mahety ny fany masina zao arivo zao raha tsy hoe hitahiry aina no laviny jiosy izy ary nalefa nakaty amin'ny jetilisa mba hitahiry aina
mazava aminareo ve zany am'ty arivitiry sakaiza eo nira zany hoe mbola velona ihany vaikaiky de nandefa kalesy sioby sy ny sisa izy de nivoaka avy tany lay Israely mampalahelo sy efa antitra ry-jamba tonga nivoaka avy tany toy zany lay mpaminany efa antitra ary eny fa velony Josefa tomany izy ka nanao hoe o isaoran'Andriamanitra ahita ny zanako landray atsapa azy ary no nentina nidina teo izy de niona taminy jamba sy efa antitra ny narosony toy zao ny ratsan-tanany ary nitsapatsapa ny tavan'i Josefa izy de nandoalika teo amin'ny zavatra iray teo izy ireo ary nanomboka ny tomany sinika lay raisy ny zanany noho ny famille oh la rehefa mieritreritra zao arivo zao ny am'ilay zanaka dalana nalavitra an'Andriamanitra lavitra ny amin'ny fahotanany ry lalahy mihinana any kisoa mirendreny eran'izao tolo zao nahoana ny tsy ho sitrakareo mandritra zao fotoana sy ny fifahazam-panahy zao raha nandany ny androm-piainanareo tamin'ny fiainana toy ny zaviny ianareo tamin'ireo taonireo ny fanananareo nahoana ianareo ankehitriny ny tsy ampitodika ny fonareo am'ray raha nanao ny tsy mety ianareo nahoana ianareo zao arivo zao ny tsy ao anaminy eny anivodalana ka miana azy amin'ny sandronareo o zany veo ianao raha BRANHAM mbola tiavy Andriamanitra mitady anareo izy zao arivo zao mijery anareo izy eto ny fany masina mba hitahiry ainy iaro anareo animerareo fitahiny ifidy anareo ary efa nifidy anareo Andriamanitra de tonga eto ianareo zao arivo zao ho amin'ny tanjony iray hoy anareo raha BRANHAM za ihany ve ny miefitena ho toy zany nahoana ary anareo nitonga eto am-piangonana nio arivo inona ny natonga anareo tonga iverinareo fa efa ny devoly no nisitona anareo aty am-piangonana tsy tompoka isitona anareo analavitra eto ny devoly Andriamanitra no miantso ny ray ny miantso anareo anio arivo eny manana toerana ao amin'Andriamanitra ianareo ary miantso Andriamanitra raha tsy alainareo io toeran'io misy toerana marobe efa nisaina ho an'ny tsiraray aminareo ary efa nanendry raha teo tany aloha be tany hoe ho toy zao ty toeran'ity eny raha diso amin'ny fakana ny toeran'io ianareo de isy hafa aka ny toeranareo koa ankehitriny raha tsy naka ny toeranareo ianareo zao arivo zao eken'Andriamanitra ny zao arivo zao niakanareo ny toeranareo raha pitso arivo sika de ho nitoetra tao Egypta taona maro izy ireo ary eto raha pitso arivo sika de hitondra azy ireo ivoaka eo ambanilay zanak'ony fanatitra ary hitondra azy ireo atreo Jordana aveo hitondra azy ireo hiampita ny renirano ho ao amin'ilay tany hafa tao anefitra hitany tsiraray aminareo any ny tompo sarotra tokoa ny androany arivo mila fotoana lavo zany naka sy ny sitona tetsiterosika teo amin'ny adiny ray sasany na mihoatra fa nanivatsiva soratra masina ka namely mafy zany saingy rahalahy anabavy mba tonga saina ve nareo zao arivo zao fa fifidianan'Andriamanitra io firy ny mino ny fifidianan'Andriamanitra firy ny mino fa mifidy sy miantso azy Andriamanitra ka izy ny manao manio koa faly venareo mino venareo inonareo ve fa afaka ijoro anareo zao arivo zao na any amin'ny hoavy ka na hoe ry Satana nanosika tetsi-teroa ianao ary nanao an'izao sy zato ianao nefa tato ampoko tamin'ny fotoana rehetra nisy zavatra nitebo sy nanery aho eo amin'Andriamanitra ankehitriny tonga saina ny amin'ny antsoko tsy afa-po mihitsy ny any ivelany any tsy afaka ho afa-po ny ivelany any satria miantso Andriamanitra ko de mivonona ankehitriny ny anary andro zavatra ireo mankirany ary anatona lay raiko any an-danitra ivelona miaraka amin'ny firy aminareo eto nitelaza hoe rahalabil manompoka zao arivo zao manaiky marina eto anatin'Andriamanitra fahanompo azy fantatro fa eo amin'ny fiafarany disika ary fantatro fa tsy manana fotoana firy tavela nefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra nio ariva tiako nio voafafa madio tanteraka fahanompo an'Andriamanitra ananganantananareo venareo Andriamanitra ny tany fonareo eny ary firy ny matsapa fa tao telazy izy hoe rahalabil mbola tsy mazava tsara atao tsaiko ireo zavatra ireo nefa hivavaka ho avy ianao mba hoeo anilan'Andriamanitra amin'izany andro zany mba hanomezan'Andriamanitra antso indray mandendray atao poko fa ho avy raha hiantso andray mandendray izy ho avy ananganantananareo venareo tena linany amin'io venareo zao arivo zao Andriamanitra hitanao ramatoa Andriamanitra hitanao ramatoa misy olo-kafa veto ilaza Andriamanitra hitanao ramatoa Andriamanitra hitanao ramose Andriamanitra hitanareo ary Andriamanitra hitanao riza tovavy misy olo-kafa verina hoe rahalahy BRANHAM tsy eo amin'izay tokony isy azy zao arivo zao fantatro fa tsy eo nampalahelo ny tompo koa nefa nisy zavatra foana nyteny tamiko tatapoko fa tokony ho kristianina ary tiako ny anompo an'Andriamanitra eto ve zany olona zany zao arivo zao nefa tsy mbola nanao any dingana voalohany io eny tiako anareo raha ho tsopo miaraka amiko ankehitriny raha eto ampamarana de zay mahafantatra hoe misy zavatra nandritra ny fiainanareo zay niteny taminareo fa tokony anompo an'Andriamanitra nareo ka efa naharitra ela no natsapanareo an'izany hoe tsy mbola nanao dingana voalohany anareo atreto nefa misy zavatra niteny an'io taminareo za tsy mba olona hiazakazaka nienjika sy sintona anareo hiakatreto tsy raha tsy navitsy zany fany masina tamin'ny fitoriana ny tena de tsy havita na inona na inona hitanareo marina zany
zany ilainareo ny anao ny safidinareo nefa anana fahatsora-po ampy amiko ve nareo ka anao hoe rahalabily efa nisy zavatra tato amiko nandritry ny taona na fotoana maro na zay ilazanareo azy niantso any teny tamiko taonanao hoe tokony hitodika amin'Andriamanitra nefa tsy mbola nataoko fotsiny zany hatreto mivavao ary rahalabily fa ho lehilahy na vehivavy anana fahasahina ampy a ny anao anio anangana an-tananareo ve nareo naiza misy anareo ato amin'ity trano ty ankehitriny de zay mahatsapa fa Andriamanitra anao Andriamanitra hitanao misy olo-kafa ve anao hoe misy zavatra niatso tatapoko nefa tsy mbola nafony maizy ah hatreto atsangany fotsiny tananareo lazao hoe za zany mbola tsy kristianina hatreto nefa tiako no isany ary tiako ianao raha hivavaka mba tsy ataon'Andriamanitra kilany ah mandra-pandraisako ny fanapa-kevitro sitraka reo veny anao zany atsangany ny tananareo Andriamanitra hitanao raha mise tena tsara zany aoka isy olona nangana ny tanany fotsiny ka anao hoe tiako ianao raha hivavaka rahalabily fa tsy te ala amin'Andriamanitra Andriamanitra hitanao raha mise tsara zany eny misy olo-kafa veto eny aoka ho tsopo eny jereo tsara ahoana raha tonga oatranonareo ny dokotera alohan'ny posahany andro jereny ny fitepony fonareo de miala eo izy ka manao hoe tsy ho tafavoaka amin'ny mihitsy izy vitany aminy toinona ny andrinareo ny anangana ny tananareo mety ho zavatra toy zao nytianareo lazaina amin'io mivavao ary rahalahy tsy fantatro ny maizy anareo raha tsy hoe ampafantarinareo tsy fantatry ny fiangonana ny maizy anareo fa na manangana ny tananareo nareo de anaiky zany Andriamanitra tsy hamonjy anareo akory io tsy fa anaovanareo anidingana voalohany io fa alohan'ny farana ny fifoazam-panahy angamba mety anomeny fonareo an'ny Kristy anareo eny somary henjana ny androany arivo diezaka sika nidinao am'izay mafimafy kokoa hidinao amin'ny teny tany am-piandohana ny tiako ambara arakaraky ny androsotsika misy ray hafa ve nisy dimy nanangana ny tanany misy olo-kafa afaka ny azo enina na fito fotsiny ve eny tiako tsopi anareo Andriamanitra ny hitanao zay tovavy eny fantatro fa mbola misy olona anankiray fanampiny eto zay tokony anangana ny tanany eny atsangany fotsiny tananareo lazanao hoe ribilla mivavao zatsy akeny amin'ny toerana misy anareo hivavaka ho anareo aveto aveo de lazao fotsiny hoe tsarovy ankehitriny fa tsy kristianina nefa tsy apako foana hatram'izay fa tokony ho isany nefa eto fantatro fa tsy kristianina misy raha hafa indray ve eto atsangano ny tananareo efa madiva marana mandeany eo amin'ny pianory tedy raha sitrakao misy olona ve anao hoe ry rahalabily tsarovy mba hatonga ny fiainako anakaiky kokoa an'Andriamanitra tsy tiako hivelona am'izao fiainana tsy tonga anaizanay zao am'izao toerana matimaty zao tiako tena irehitra ny foko mivavao Andriamanitra hitanao anao mahafinaritra zany tsara zany Andriamanitra hitanareo hitako mitsangana ny tananareo jereo mane raha afaka hiain'ny vavako Andriamanitra anokafana ny masony jamba ampalady ny sofiny marenina atonga andreo malemy lehilahy atao amin'ny kongresy reo mpanjaka reo manakaja reo androm-panjakana malemy nefa lasa natanjaka jereo ane maneran-tany fa matapitrisany maro sako ny anamafy an'izao avy atao poko fa nisy nandidina ny olona folo tapitrisa tam'izay fantatro fa nandreny afatra nisy olona folo tapitrisa avy amin'ny firenena rehetra efa nitory teo anolohan'ny firenena folo na 5,000 samihafa andray mandeha ka tsy maintsy nandalo teo amin'ny mpandika teny folo na 5,000 talohan'ny nafahany tena ny laza teny hafa toy zany koa ny teo amin'ireo mpandika teny ary hitako fa hatramin'ny ray hetsy na hoe hitako fa hatramin'ny 3 alina no niarana anatona any Kristy 3 alina no niova fo tamin'ny fotoana iray Durban atsimo ary ho any amin'ny fivirina zao zay isy olona 3 hetsy angona eo ary lazaiko avy atao poko zao efa nandriany laza zavatra mialoha tamin'ny anaran'ny tompo venareo ka tsy nitranga mihitsy araka zany antanio zay tianareo antaniny naiza maneran-tany ary jereo reo zavatra manjatony sy manjatony maro no lazainy azo antoka fa fantatro ny ambarako tsy ho antenako fa Kristy no ao amin'io fa miteny ny famarinana aminareo ary sakaizy raha maty anareo nefa tsy nateraky indray de very o Jesosy raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona de tsy hiditra ao amin'ny fanjakana mihitsy na to inona fatsarany na ohatrinona nalohanareo na inona fiangonana ikambananareo na inona diany rahanareo na inona toeranareo araty sosialy na iza ny reninareo na nrainareo na zay pastoranareo raha tsy nateraky indray ny olona de tsy ahita ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy resaka miokatsaka io sika andray andro iny hitanareo eny amin'ny famboleny zany ray tamin'ireo de tena voakatsaka tsara misy andreo calcium rehetra zay rehetra nisy tato amin'ity voty de tao amin'ity voty ny ray no nitsiry tao an-tsaha fa le ray tsy nitsiry samy misy erany tananavy naleviny izy ireo tsy nisy na de ray aza ka tsy natao tamin'ny akora mitovy tam'izay nisy tamin'ilay ray hafa natao sy ny volavolaina ho mitovy sy ny sisa nefa tsy naniry na de ny ray tamin'ireo azy fa ny tsiraray tamin'iretsy kosa naniry nahoana nisy tsy mikaina tamin'izy ireo misy lehilahy sy vehivavy maro eto anio ariva tany koa zay makany am-piangonany mpikambana amin'ny fiangonana miambo kristianina nefa tsy ao aminy tsy mikainy tsy afaka itsiry izy ireo tsy misy fomba mihitsy hitsanganany aza mety ho fitahana ary sakaizy lanjao ny tenanareo
miakina aminareo io ao anatinareo zany fanapa-kevitra reo io hitanareo any tompo raha nondrika alohatsikisika raha io tam'izao andraikitra nio arivo zao voatery nylaza zavatra entitra zavatra mafy renesina manapatapaka saingy nilaza ianao fa ny filazantsara dia maranitra no sabatra roa leny manindrona hatramitsoka ny taolana ary mpamantatra ny fihevitry ny saina andriamanitra azavela ho latsa-danja no zany zahay eny misaotranao zahay no ny fifidianana misaotranao zahay fa niantso anay ary ankehitriny ato am-ponay ny fany masina no nitahiranay tamin'ireo taona rehetrareo toinona no isaoranay ianao fahasoavana mahagaga ny fieritreretana fa tafakatra fitao amin'ny ranopotaka ny fahotany zahay izay nisy anay tany amin'ny andro lasa ary toinona ny fahatsaranao taminay ary tianao reo lehilahy sy vehivavy manerana nyzao tontolo zao ankehitriny reo amin'ny fahalalana fa firodinany masoandro vitsy sisa dia ho tara loatra fa ho tara loatra ndray androany olo laviny izy ireo ho tena faingana tsy misy vaholana tsy misy famindra-po ary nilaza ianao fa iome fotsiny eo amin'ny fahoriana izy ireo raha mieritreritra nyty zao tontolo zao ty ndray androany dia rivotra mahery vaika no hitsoka manerana n'ity tontolo ratsy ity rehefa hipoaka amin'ny bombe atomika zany izay any amin'ny faritry ny masoandro ary izy rivotra mahery vaika hitsoka 10 taona any aoriana any ary isan'ireo vatopasana izay mety isy ny anaranay ho voasarinao amin'ny fasikio mitoetra eny amin'ny rivotra toy ny tadio sy mahery vaika amin'ny hafanana manepitra avy amin'ny masoandro hoaiza ary lay fananay mampalahelo andriamanitra ainganeka izao no ariva zay sy ny fanapa-kevitra vitsy ny amin'ny hoaviny mandrakizay ekeo zany tompo atonga ny mpanota rehetreto reto lehilahy sy vehivavy reto reo zatovavy sy ny sisa izay nanangana ny tanany ka nilaza fa mpanota izy ary tiany no tsarovana bavaka andriamanitra ankasitraka zany eny ny fany masina ankehitriny ary ainganey izy ireo ka anaiky an jesosy kristy ho mpamonjy azy ho feno ny fany masina ekeo zany tompo atonga anreto ny emotry reto de reto zay mangatsika sy nanalavitra anao ho tonga ny fiazakazanany izy ireo anio ariva toy ny andriana ankizy efa ho fatiny anoanana iazakazaka hoe amin'ny latabatr'andriamanitra anao hoe te inana ataonao ane zany tompo ary misaotranao ny amin'ny reto ny mason'andriamanitra malalo reto zay nanangana ny tanany ary tamin'ny ranomaso ambavaka tamin'ny fikirizana no ny toerany mahatoky hatramin'izao oro zao tahiro reo teny anio arivo reo tompo na de nalaina avy amin'ny lafiny maro teo amin'ny baiboly azy zany ka tsy voatonona tsara fa mety vitanao ny andamina an'izany ao an-tsain'izy ireo tompo vaovao a izy ty samban'izao tao anatin'ny fitotaona tompo niezahako hitondra an'izao ary mangataka eto ho an'ny rapitsariva nitondranao anay rehetra hiverina ho maromaro kokoa aza ary eo ka ny fany masina hoeto ary maro amin'izy reto zao arivo zao no nandray fanapa-kevitra ka ho vovonjy dia hiverina eto ampifaliana ary sambatra ekeo zany tompo hiatsampy eny ambozon'ny ray tony nataon'i josefa tompo manoloka ny ray ka anao hoe misaotranao tompo namonjy aho ekeo zany tompo enganeka isy zavatra hitranga ankehitriny mangataka ny fitahina io zahay raha indry fahasarahanao amin'izao fivoriana zao zahay fa aoka tsy amin'ny fanatrianao mihitsy ary engane zahay ka hiverina ho ravo sy faly rapitsariva hitondra an'ireo amboara sarobidy satria angatanay amin'ny anaran'i Kristy zany amen ry kristianina sakaizy mialatsiny fa niazona anareo tamin'ny fotoana rehetra io tena mialatsiny rapitsariva dia ameranareo hivoaka amin'ny siviora raha azo atao voatery nitory sy maharenitra kely tsy haiko ny anao ny akoatra zany tsy afoana avy anareo na izany aza tiako anareo tianareo ary asoanareo ihany zany ankehitriny hitsanga sika iny ary raiseo aminao ny anaran'i Jesosy ila fo ihany raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy ry zaza mampalahelo sy maonena anome fifaliana sy antoka ho anao zany eny tiako ampiasa telefony anareo rapitso mitondra olona mpanota avoay avy any izy reny mivenena eto miresamy reo pastory andeharisika ankehitriny andesika hifandray tanana ka ianao fifazam-panato ny fahiny andray fampahirezana sika ao anatin'ny Takariva iray na roa mba handrosotsika ka hanana fotoana mahafinaritra mifandraisa tanana ankehitriny ny lanitra anarana sarobidy mamy tokoa re fanantenany tany sy fifalian'ny lanitra
eny engany eny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fimbonany fanamasina no ipetraka sy toetra eo aminareo manomboka zao mandra-piaonantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra itahanareo ankehitriny mirava eo amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ianareo. Eny ireo rehetra mpikambana ato amin'ny tabernakle raisin-tanany retolonetoreto manana antoka fa voarainareo ny tanan'izy ireo valia tonga soa izy ireo. Anao toy izany koa eny fanamasina. Eny miorena tsara fotsiny adinoany tsy fitoviny miorena tsara eny ary miankohaka amin'ny anaran'i Jesosy. Lavo